O Calvary, tô hitako ianao volefona, io le tongotrao zay voafantsika, nosatroatsilo nororanako natao tsinotsinona mateo ay tao Calvary. Asandratony tananao dia lazao inranao iny Jesosy. Iniranao iny le niaretanao ilay azo fijaliny le mafitaminao fa ianao irery ianao ihany no navidy izay. Halleluja. Le dia kapoka no fanasitranana, ni rano latsaka no famelana eloka. Jesosy oh, ianao lay vato izay no lavin'ny olona nefa tonga fehizoro zanak'ondry n'Andriamanitra. Inranao iny Jesosy aho. Iniranao iny le niaretanao ilay azo fijaliny le mafitaminao fa ianao irery ianao ihany no navidy izay. Iniranao Jesosy oh, iniranao iny le niaretanao ilay azo fijaliny le mafitaminao fa ianao irery ianao ihany no navidy izay. Fa ianao irery ihany Jesosy aho. Fa ianao irery ianao ihany no navidy izay. Fa ianao irery ianao ihany no navidy izay. Mankasitraka Jesosy. Halleluja. Fanamasonao fotosy ny fafenoanao zao fotoana androany zao. Aoka ianao meno tontolonay rehetra androany. Fenoa ny foko, fenoa ny saiko Jesosy, fenoa ny fanamasonao momba na rehetra. Aoka tsisy hibahan-toerana atao anatin'ny fisainako afa-tsy ny fafenoanao fanamasona. Avy fenoa izay fanamasona. Halleluja. Halleluja. Misaotra fanamasona, misaotra fahitanao androany, misaotra ny amin'ny fikasianao ny fonay tsirairay avy, misaotra ny amin'ny fitaomanao anay. Halleluja. Misaotra fanamasina. Avy mameno tanteraka fa eto ianao tsy ho feno zavatra afa-tsy ianao hitondray la fiainanao Tompo ao anatiko ao fanay masino mamiko indrindry anao. Asandratony tananao dia miandrandrano fafenoan'Andriamanitra. Avy mameno tanterakay fa eto ianao tsy ho feno zavatra afa-tsy ianao hitondray la fiainanao
anaty kwao fanemasinao mamiko indrindrana avy mameloana avy mameno tanteraka fa etiana tsy ho feno zavatra fanemasinao afa-tsy anao hitondray le fiainana tompo ao anaty kwao fanemasinao mamiko indrindrana avy mameno anay mameno tanteraka fa etianao tsy ho feno zavatra afa-tsy anao fanemasinao hitondray le fiainana tompo ao anaty kwao fanemasinao mamiko indrindrana fanemasinao mamiko anao fanemasinao mamiko indrindrana fanemasinao mamiko indrindrana mandroso Jesosy tonga soa ianao e fa maneranay ny fanatrehanao maniry ny fo te itoeranao kasy ao Jesosy fa manantenanao e fafaran'izay ilako sy tiako ny eo anilanao mandroso Jesosy tonga soa ianao e fa maneranay ny fanatrehanao maniry ny fo te itoerana kasy ao Jesosy fa manantenanao e fafaran'izay ilako sy tiako ny eo anilana mandroso Jesosy tonga soa ianao e fa maneranay ny fanatrehanao maniry ny fo te itoeranao kasy ao Jesosy fa manantenanao e fafaran'izay ilako sy tiako ny eo anilanao ty alalany raya andray nyositry ny fanahinao Jesosy izarazarao zay mombamombanao ty alalany raya andray nyositry ny fanahinao Jesosy izarazarao zay mombamombanao mandroso Jesosy tonga soa ianao e fa maneranay ny fanatrehanao
Jesosy fa manantena hoe fafaran'izay ilaiko sy tiako ny ao anilana fafaran'izay ilaiko sy tiako ny ao anilana sy tiako fafaran'izay ilaiko sy tiako ny ao anilana. Maminay Jesosy ny eo anilanao, tianay ianao Tompo, manjaka amponay Tompo, manjaka fely atao amponay Jesosy. Alleluia, tiako anao Jesosy. Alleluia. Tiako ianao nefa tsy ampy ny teniko, fantatro fa hitanao Tompo ny aty lalin'ny foko. Tiako ianao ny fitiavanao tsy mio, tiao ilaza fa tiako ianao. Ambarao amin'ny vavanao fa tianao Jesosy. Tiako ianao nefa tsy ampy ny teniko, fantatro fa hitanao Tompo ny aty lalin'ny foko. Tiako ianao ny fitiavanao tsy mio, tiao ilaza fa tiako ianao Jesosy. Tiako ianao nefa tsy ampy ny teniko, fantatro fa hitanao Tompo ny aty lalin'ny foko. Tiako Jesosy. Alleluia. Ny fitiavanao tsy mio, tiao ilaza fa tiako ianao, tiao ilaza, tiao ilaza fa tiako ianao, tiao ilaza fa tiako ianao. Alleluia. Datsika tia tanana mafy ho an'i Jesosy. Alleluia, alleluia. Tonga amin'ny fotoana izay andrenesantsika fijoroana vavolombelona tsika. Ao anatin'izany dia afaka mahazo toerana ianao dia manolotra ny fiarabana ho antsika tsirairay avy maniry mba izay zavatra rentsika eto matoa nataony tamin'ny namantsika dia afaka nataony eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Amen. Amen. Nasaintsika avy hatrany ny namantsika voalohany mandroso anisa. Ya, ny fijoroana vavolombelona moa zany dia nanandrana niaraka tamin'i Jesosy dia tsy te hiala ntsony. Alleluia. Andao tsika tiaka mafy ho an'i Jesosy. Afaka tantarainao fohy ve azafady eny tompoko. Faly miravatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy dia ho voninahitra ho azy irery ihany ny ijoroako vavolombelona eto androany. Ny zavatra ho tantaraiko eto dia efa herintaona androany ny ainako an'ilay zavatra. Dia izany hoe herintaona androany ny tena nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako. Dia herintaona androany koa nitondra an'i Jesosy anahy, tsy hoe herintaona androany fa herintaona ohatran'izao zany nitondra an'i Jesosy anahy ho isan'ny mpiara-mivavaka taminareo eto. Tao anatin'izay
taloha za tsy ohatrany hoe nivavaka fa tsy tena ohatrany hoe tamin'ny fombafomba fotsiny ihany dia tao anatin'izay a ny fomba nikasihan Jesosy anahy tao anatina dépression za a dia tao anatina dépression a dia tamin'izay fotoana izay a tao am-pianarana tomany dia nandohalika hoe inona zany inona ntsony zany ny amiko fa efa zao ary zavatra iainako dia tao anatin'izay a tonga saina tamiko hoe moa ianao Jesosy efa teo foana fa za no nisafidy lalana hafa fa tsy nandray ianao dia kasihan Jesosy tao anatin'izay hoe andramo ane miaraka aminahy fa ampisehoako zavatra surnaturel ianao tsy takatra akory hoe ohatry ny ahoana ny fomba hitrangany izany dia tao anatin'izay tena hoe nametraka anazy hoe ndao ary aiza ho zany lalana tokony aleako dia ohatry ny ahoana hoe montre moi ce que c'est d'être avec toi ho zany fa za hisafidy niaraka aminao a zany dia ndao fa andramako hoe ohatry ny ahoana za miaraka aminao zany dia tao anatin'izay a niova ny fomba fijeriko tena hoe isan'andro mandeha eny an-dalana eny ohatry ny hoe entre amis nindrasako an Jesosy hoe Jesosy inona ny akanjo anaovako inona ny bus andehanako dia tena nataoko satria tamin'ny voalohany tsy fantatra ohatry ny ahoana ny tokony ataoko hoe hivavaka ohatry ny ahoana zany hoe mivavaka ohatry ny ahoana zany hoe miaraka amin'ny Jesosy fa niraisiko fotsiny ataoko hoe isan'andro zany dia ataoko ohatry ny hoe resahako foana izy ohatry ny hoe za miresaka amin'ny namako dia tena resahako par cœur ny zavatra rehetra mandeha eny an-dalana hoe way Jesosy tara zany dia ahoana ny ataoko dia tamin'ny fotoana amin'izay tao anatin'le mbola fotoanan'ny examen tonga dia somary anany fotoanan'ny examen dia ahoana ny expérimentenao an'izany hoe fiarahana tamin'i Jesosy tena hoe nitantanan' Jesosy pazapa izy tantanan' Jesosy pazapa izy ohatra hoe mandeha bus dia miresaka tsisy olona mety mipetraka mihitsy eo amin'ny plasiny nefa malalaka ny bus tany am-pianarana izy nandeha tany am-pianarana examen dia tara ny fidirany tany am-pianarana 400 page na PDF no andeha ho adinina anazy dia tao anatin'izay ny tantanan' Jesosy ny fiainana tantara fohy fotsiny azafady tompoko le voalohany le nanomboka nandray anazy dia izao ny zavatra nyteneniko fotsiny hoe asehoy anao hoe ohatry ny ahoana le miaraka aminao ary dia inona ny zavatra ho azoko raha miaraka aminao na hoe inona ny zavatra tokony hisoroka ny fiainako raha miaraka aminao za dia tao anatin'izay na nehony an'le zavatra hoe le tena nyteny mihitsy izy hoe asehoako zavatra surnaturel ianao dia za amin'io c'est pas possible ho ahy narako lesina PDF ana 400 page zany na boky anankiray ara tsy vitako ao anatin'ny herinandro le izy amin'io matière na médecine dia rehefa nentin'i Jesosy tany am-pianarana dia za amin'io izy zany dia ingetrika fa tsy hanao examen izay ny tao am-poko dia tamin'ny fotoana nitenenako an'izay dia niteny izy hoe fangamo tsy efa iombonanao amiko ny zavatra rehetra dia za no manatanteraka an'ilay izy fa tsy hainao ny hanao anazy dia ok aroa dia ndao indray aroa zany dia fa tokony hiala hoe za hiala amin'izay hoe za tsy hanao an'ity examen ity tafatsangana tampoka tao anaty bus tokony andeha hiala ao am-pianarana dia rehefa tonga teo za tao am-pianarana jour le examen io dia tokony amin'ny valo ny examen amin'ny sivy sasany mbola tsy hita ny sujet anay ozy izy le surveillant hoe tsy hitanaraka izy ny sujet anareo dia sady nihiratra amin'ny masoko ny tena tenenao zay ve le zavatra tenenao any ao ambadika izany zavatra izany fa c'est pas normal dia mbola amin'ny dia tokony efa hirava amin'izay zay dia mbola niteny any izy hoe tena tsy hita ny sujet anareo dia niverina farany izy niteny amin'izay hoe hita ny sujet anareo dia nangovotra hoe anao koa mametsy fohifohy menao le izy miteny anao hoe tsy hita le izy dia avy eo hita indray le izy dina indray zany ny ataoko fa ny anaraka ihany ho any haiko ao anatin'le zavatra tokony hosoratako izany dia tao anatin'izay ny fandrirarira tena eky izy zay tsy hanao examen ntsony fa zay efa tsy vonona ntsony dia za tena tsy namaly tsy niteny ntsony fa zay lalany ihany ho alalany dia avy eo amin'izay lasa reporté le examen dia zany eritreritra hoe raha riva zany ity vao atao na raha pitso ka le izy tena fin d'année mihitsy zay vao natao le examen dia tao anatin'izay tara vao niditra nanao examen lasa nanam-potoana ianarana lasa nanam-potoana ianarana dia au lieu de 20 zany notiko dia lasa 17 nefa tara 17 sur 20 naloha tiaka mafo an Jesosy voninahitra ho an Jesosy rehetra zay tahin Jesosy fijonao vavolombelona manaraka ny fijonao vavolombelona indray dia mahakasika ny hoe mandroso taty fandresena vonona isaky ny ady hatrehana misy fandresena foana ao ambadiky ny ady ary vonona raha-potoana mandroso takaketo tahin Jesosy daholo izay zany anao ohatra zao ao anatin'ny ady mbola mitombo zany ny ady
dia zay vao tena niexpérimenté an'izany hoe fiarahana amin'Andriamanitra efa hatramin'izay miaraka amin'ny Jesosy fa plus ianao zany me lehibe dia plus les expérimentation koa melala zay zany tena expérience tiako partagena aminareo rehefa kely dia mivoaka hoe Jesosy ao me sucette rehefa lehibe dia zavatra fandray ny angatany dia ao anatin'ny fampianarana zany misy an'ilay toepo resan'ny pasterantsika foana niexpérimenteko mihitsy ny toepo io tao au niveau caractériel sy ny rehetrarehetra dia androany nisy ady mafina atrehanay dia isaky ny misy ady atrehanay dia tena à l'instant T zay Jesosy vao mandefa bouclier hoe ty les boucliers de défense dia zany manentana antsika hoe ninina ady atrehanareo vavafoana jusqu'à la dernière minute, à la dernière seconde, Jesosy mbola mivavaka na dia efa fantana hoe hiakatra amin'ny hazo fijaliana fa jusqu'à la dernière seconde mivavaka fa Andriamanitra tena manana fiasany ary expérimentenay isan'andro foana zany satria ady mafy temps professionnel, personnel, tout sauf grâce à Dieu, santé, salama tsara. Dia izay ny vavolombelento hoe tena raha mbola mijoro zay sy ny ankonako dia tena hoe ny fahasoavan'ny tompony Alléluia. Dia spécial mention kely ho an'ny ray aman-dreny ho antsika zanaka matoa mbola namen'ny Andriamanitra ray aman-dreny velona dia azao satria ao anatin'ity ady ity dia ny ray aman-dreninay mivady anisan'ny tena manampy anay manoro lalana ray aman-drenana amampanahy koa tena misoutenir be mihitsy hoe Jesosy any Fabiola jusqu'à la fin hatramin'ny fahany tompo foana no hitodiana peu importe ny zavatra hatrehany dia an'Andriamanitra ihany ny gloire. An'Andriamanitra ihany ny gloire andao tsika iteka mafy ho an'i Jesosy sady manasanao hitsangana andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra avy hatrany miombona amin'ny Jesosy aza misaraka amin'ny Jesosy hatramin'ny farany an Jesosy. Alléluia. Alléluia. Palmerabantsika amin'ny anaran'ny Tompo manona ny fahasoavan'i Jesosy amin'ny ho amintsika tsirairay avy dia anao vavaka anankiray tsika manoloana an'izany andaontsika tena hiteny amin'ny Jesosy hoe Jesosy tena mitenena amiko ianao fa milanao dia asandratoary ny vavakintsika ray masina tsara indrindra sany an-danitro sotranao Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra izay nataonao teo amin'ny fiainanay sotra ihany koa satria mbola nentinao eto amin'ity toeran'ity zay Jesosy ahafahanay mandray ny tsara indrindra avy aminao oka tsy adininay fa eto izay ny maka izay anjara tsara avy aminao Jesosy amin'ny alalan'ny teninao azokafo ny fonay ahafahanay mandray izany teny izany atonga lany Jesosy ny sofinay oka tena angetaetany izany teny izany mba tsisy ho raraka na kely ary fa ho voaray tanteraka ao am-ponay mitenena aminay Jesosy malalo fa voninkiany ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Afaka mahazo toerana vetivetintsika tompoko. Saotra n'Andriamanitra ny amin'ny tombontsom-pahasoavana izay omen'i Jesosy ahafahana mitondra ny teny eto androany dia zavatra tiako zaraina androany amintsika dia hoe efa tena niona tamin'i Jesosy ve ianao? Misy fotoantsika manaradian'i Jesosy miaraka amin'ny Jesosy fa adinontsika ny tena nanontany hoe Jesosy tena efa tena niona taminao ve za? Ao amin'ny Lioka toko 7:20 ny andiny 7 dia misy atarana lehilahy anankiray dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Lioka toko 7:20 andiny 7 dia avy eo ny tonga dia amin'ny andiny 9 amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary nitady ahita izay Jesosy izy kanefa tsy afaka noho ny habetsahan'ny olona ny fanety satria fohy izy. Zakaiosy ny tiana resahany eto hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe nitady izay ahita an'i Jesosy izy zany hoe nangetaety izy hoe hitady an'i Jesosy hoe ohatran'iza marina moa zany ianao zany Jesosy. Dia eo amin'ny andiny 9 dia hozy izy ny ten'Andriamanitra hoe fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny Tompo hoe indro Tompo ny atsasako ny fananako omeko any malahelo ary raha nisy zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana dia honerako avy efatreny zany. Zany hoe eo atenatenany eo rehefa niditra tao an-trano nahita an'i Jesosy izy dia ny zavatra nataony voalohany tonga dia niova ny toetrany
Jesosy zany tsy niteny taminy hoe Zakaiosy nangetaheta ianao fa tonga dia ho ampiasaiko be mihitsy ianao zao dia zao ihany ianao tonga dia ataoko an'izao na ataoko an'izao na tonga ianao dia ataoko mpanjato be etsy ampitomboana indray zao fa ny zavatra tena nahavariana teto vao niona tamin'i Jesosy izy dia inona ny niova voalohany? Ny toetrany. Tsy tonga izy dia nitodika tena tsisy ty nyvary vao tena niona tamin'i Jesosy dia tonga dia ozy izy hoe tena hiova ozy izy. Hiova satria niona tamin'i Jesosy. Matetika tsika tsy voafaritsika le tena hoe hiona amin'i Jesosy, le tena niona tamin'i Jesosy fa ny zavatra ohatsaintsika vao andeha hanantona an' Jesosy dia inona ny ilaiko, inona ny tedavako. Za zao tena te voavavako fotsiny ray marary reny tonga dia mitsangana. Mataitra an' Jesosy tsy zany. Fa jereo tsara Zakaiosy rehefa avy niona tamin'i Jesosy izy dia tonga dia fiovam-po avy hatrany nitranga teo amin'ny fiainany. Dia teny aminao hoe ny zavatra tena mahaliana an' Jesosy aminao indrindra dia ianao miova fo. Zay aloha ny zavatra tena takian'Andriamanitra aminao. Inona ny zavatra ahitana hoe tena niona tamin'i Jesosy na mahafantatra an' Jesosy ny olona anankiray, izy mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Tsara be daholo ny zavatra ataontsika ivelany, tsara manao ny asan'Andriamanitra, fa ianao hoe tena ao anatiny le tena hoe raha ohatra zao ianao ka vehivavy tsy manaiky ny vadinao dia tena hoe tena niova amin'izay zany zavatra zany satria niona tamin'i Jesosy ianao. Ninona zavatra rehetrarehetra nalaiko tamin'ny fanambakana ozy dia manino ozy izy averiko daholo zany. Tsisy olona niteny an'izany. Jereo tsara ny tantara fa Jesosy tsy niteny hoe zao dia zao ianao dia alatsaka ny vatana any amin'ny elo raha vao tsy mifona aingana. Fa ny ahitana hoe tena niona tamin'i Jesosy ny olona anankiray dia tonga izy dia niova. Tonga dia tsisy fakalana intsony, tsisy fitenenana ratsy intsony. Ozy izy taty Fabiola teo hoe ajao ozy izy ny ray aman-dreny. Mety ianao ilay tsy mpanaja ray aman-dreny indray fa tonga dia niova, tonga dia nandeha mifona tamin'ny ray aman-dreny, tena mifona. Zany ny atao hoe tena niona tamin'Andriamanitra. Indrindray tsika maika anao an'izao, maika andehanao évangélisation, maika andehanao tsy ratsy zany. Anjarantsika kristianina afaka manao an'izany ianao, fa ny zavatra tena ilaina voalohany indrindra hoe nampiovanao ve le izy. Hatramin'ny ahitanao an' Jesosy, inona ny zavatra niova teo amin'ny fiainanao. Eo ny tena ahitana hoe nahita an' Jesosy marina ianao, niona tamin'i Jesosy marina ianao. Be dia be ny olona eto ivelany fotsiny niona tamin'i Jesosy. Rehefa andeha hivavaka ety ambony ety tsikitsiky tsara, aleloia, asandratrao ny tananao, ny tongotrao sisa ny tsatsanganao. Tsy dia izay loatra. Ny tena ahafantarana fa tena niona tamin'i Jesosy ianao fa ianao le niova. Le nanomboka niova ianao. Raha maka vatin'olona ianao tonga dia avototrao le izy. Izay vatin'olona nalaiko tamin'ny rehetrarehetra manomboka izao miala daholo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Izay zavatr'olona nalaiko tamin'ny fanambakana alako daholo ozy izy satria niona tamin'i Jesosy le Zakaiosy. Ka ny olona miona amin'i Jesosy tonga dia misy etaeta-panahy tsy mety mangina ao anatiny. Misy fitiavana an'Andriamanitra tsy mety mangina ao anatiny. Jereo tsara fa tsisy olona nanontany taminy, fa tonga dia zavatra tao am-poniny navoakany hoe tena zany hoe ny tena marina ny Jesosy mankony izy vao mijery anao fotsiny dia tonga dia fatany daholo ny zavatra rehetra. Dia na hifantarana hoe tena nahita azy ianao dia manomboka misy zavatra miova ao anatinao. Fa tsy hoe ianao nandray an' Jesosy dia mbola ianao iny ihany, mbola tsy miova fa dia mbola mandangalanga kely zay mihitsy indray afantarana izy le pelipelika be iny. Zay ny alalana azy. Ary rehefa miona amin'i Jesosy ny olona dia tsisy ninina afantarana azy intsony. Miala daholo le zavatra ratsy rehetrarehetra ireny tahaka n'ity Zakaiosy ity. Rehefa ny olona mantsy ny tena niona tamin'i Jesosy ozy izy teo dia nitoetrany aloha no van'ny Jesosy voalohany. Fa tsy hoe ampiasain'i Jesosy aloha dia izay vao miova ny toetra. Fa izao ny toetra aloha. Miova aloha ny toetranao. Ahoana ny itoriako ny tenin'Andriamanitra eto hoe aza mandainga nefa za trano ndainga. Ahoana ny ilazako momba Jesosy fa be fitiavana izy nefa za raha tsy mahafantatra ny fitiavana akory. Mila ho fantatritsika izany fahamarinana izany.
Hatraminy ianao nandray an' Jesosy, inona mba zavatra niova teo amin'ny fiainanao? Hatraminy ianao tena niona tamin'i Jesosy, inona ny zavatra niova? Fa rehefa fantatrao izay, hoay, reto kosa zange le pakala be reny taloha, zange tsy tia olona izany mihitsy fa zao kosa hatraminy ahitako an' Jesosy dia nanomboka niova. Zange tsy mba miaraboly izany fa hatraminy avinavina ray taonany fa fantatro hoe maverina efa verezana izany dia manomboka miova. Zange tsy mpanaja ray aman-dreny izany ray aman-dreny atao ohatran'ireny alika sy kisoa reny, tena miala tsiny ny fitenena fa misy izany. Fa zao hatraminy nandraisako an' Jesosy dia nanomboka tiako mamanay, tiako dadanay, tiako manomboka tia olona, manomboka fantatro izany alalana izany fitiavan'Andriamanitra izany satria nahoana tena niona tamin'i Jesosy. Raha alalana izany fa tena niona tamin'i Jesosy ny olona ray dia manomboka hita taratra eo amin'ny fiainan'izany fiofan'izany. Tadio tsara ry havana fa Andriamanitra dia mpandinika amin'ny fo sy mpamatatra ny voa izy, fatany daoliny ao anatinao. Izay no mahatonga antsika tsy mety tsara velatsia amin'Andriamanitra satria vao mitsangana fotsiny izy dia vao isany daoliny ny volonao dia oka ianao tsy hamitaka ny tenanao hoe hafa ny ety ivelany nefa ny hafa ny ao anatiny. Izay indrindray mahavoan'ny olona ivelany izy mitsiky fa ny ao anatiny izy mitezitra. Rehefa miona amin'i Jesosy ianao, rehefa mahafantatra an' Jesosy ianao dia manomboka miova daholo izany zavatra rehetrarehetra izany. Ny olona ray rehefa tena fanena tamin'i Jesosy manomboka miala amin'ny fitiavan-tena. Tsy tia tena be intsony, tsy mila an'izany fitiavan-tena izany fa ny fitiavan'i Jesosy no mibahana. Rehefa ny olona ray ny tena niona an' Jesosy dia izao resy ny fitiavam-bola. Ndraindraiky fitiavam-bola manesika anao hiteny fitiavam-bola daholo, hozy ny Baiboly hoe fitaka hozy izy. Ny fitiavam-bola mifototry ny ratsy rehetra. Izany ange mahatonga ny amin'izao fotoana le fivavahana tena marina lasa simbain'ilay fitiavam-bola. Manaova rakitra ohatran'izao dia amin'izay ianao ohatran'izao ka na eny ampitoriana teny na eny anina dia anehoan'ny olona izany fitiavam-bola izany satria nahoana mbola tsy tena niona tamin'i Jesosy izy dia tsy mahafantatra n'ilay zavatra tena tokony ho ataony. Miala izany zavatra rehetrarehetra izany rehefa tena niona tamin'i Jesosy tsika. Fenenina ianao tamin'ny zavatra tsy nataonao taloha. Fa tsy hoe isaka misy zavatra kely dia tsy mahafantatra anahy, tsy mahafantatra ny anarako dia iny le efa tenenina foana hoe ampahafantarina ny anaranao Jesosy fa ny olona fa aza ampahafantarina ny anaranao fa ny anaran'i Jesosy ampahafantarina ny olona. Amen. Izany hoe izany lasa izany be dia be ny olona na zana ianao n'iza mety nisy lasa ratsy daholo tany reny tsy miverina tsony. Tsy fatorany reny tsony ianao dia androany manolo tena Jesosy dia miasakasaka be loha nio fa nio iny ny rapito io ndray ary mahagaga ratsy lavitra noho ny taloha ary. Satria manino tsy mbola tena niona tamin'i Jesosy fa niaino an'i Jesosy fotsiny. Tsy miverina mitoetra ratsy tsony, saritsara ny fanompona, tsisy fankalana izany tsony. Ianao no tena mahafantatra ny any anatinao aza miandry olona hiteny aminao. Nareo ve efa niova tezitra ary ianao raha atao an'izaniko. Ha ianao ihany ny mahafantatra anao hoe Jesosy hatramin'izay tena nionako taminao dia tena reko mihitsiny fa le zavatra ohatran'izao manomboka miala tamiko izany. Tena reko Jesosy fa manomboka matahotra anao sa manaonao foana tsony mibahana amin'ny fitiavana an'Andriamanitra satria nahoana nisy zavatra niova. Hoy izy tenin'Andriamanitra hoe rehefa nandalo ny lalany azo fijaliana Jesosy dia jereo fa tsisy nahafantarana azy tsony. Fa indraindray tsika na nandalo ny azo fijaliana na nanolo tena ho an'i Jesosy mbola itsika ihany, mbola iny ihany. Iny le miavinavina kely ohatran'izao, le mandainga ao an-trano, tsy fantatra mihitsy hoe ohatrina vola mihitsy izany ange asany devoly daholo miaina amin'ny tsy fahamarinana, feno tsy fahamarinana, feno zavatra tsy izy daholo satria nahoana mbola tsy tena niona tamin'i Jesosy. Mahatonga ny olona tsy dia tafatombona fiarahana amin'i Jesosy. Maninona ny olona anankiray na miatrika azo fijaliana ary tsy hoe za tsy hanompo tsony. Jereo Jesosy Kristy raha lazaina fa zanaka, lazaina fa io zanako malalako izay tsy sitrako, izy no enoy. Kanefa rehefa avy eo no mikapohana tamin'ny azo fijaliana tsisy zavatra mihitsy hoe sao ve ny atao hoe miaraka amin'ny tompo. Satria tena mahafantatra n'Andriamanitra izy. Tena fantany Andriamanitra dia tsy voakitikitika izany fa tsy hoe rehefa tsy mahita fity ianao dia ifa miova ny toetranao. Ny olona ary ny Jesosy ary teny amin'ny hazo fijaliana mbola tsy niova foana ny toetrany fa vao maina tsara. Fa ny antsika indraindray misy zavatra kely tsy azontsika amin'i Jesosy tonga dia miova ny toetranao. Dia zavatra izay
mila fatapataritsika izay hoe Jesosy asiako tombo-kase ny fanompoko anao, asiako rariny ny fahafantarako anao, za mandeha manompo anao isan'andro io, za miaraka aminao isan'andro io, ianao rery ny mahafantatra an'izany, ianao sy Andriamanitra. Ampafantaro an Jesosy hoe iza marina ianao, ampafantaro anao hoe za nge Jesosy za le laza va tena fakahita taminao, za inona zany ny ataoko. Amen. Rehefa tena fantatrao izay zavatra izay dia tsy voahozigoziny inona ny fanomponao an'Andriamanitra. Ozy izy Paul izay hoe rehefa nanompo, rehefa nihaino an'Andriamanitra izy dia tsy naka-hevitra tamin'ny olona tsony. Izy olo izy ihany. Tsy mila mihaino an'izaniza tsony ny fanoloran-tenanao, fa rehefa ianao ny tena mahafantatra an Jesosy, rehefa tena fantatrao ny tomponao dia hainao tsara ny alehanao. Fa tsy hoe nisy marseny endrasanao dia tsy azonao le izy dia iny anao fa tsy vavaka tsony lo. Satria naniny reraka satria za mba efa netiko mbavaka le izy ary ohatra na le zomary viny ataoko mivesavesatra mihitsy ny rakitra satria hoe iny efa tenenantsika foana fa tsy amin'izay le izy. Amen. Azao ninona vitranga an Jesosy marse nge tsy miakatra any an-danitra fa za rery miakatra any. Fa zany ataoko eto tany fotsiny zany fa ny tena imasoko dia ny fiainam-panahiko. Amen. Tsy fantany akory izay tokony ataony. Indraindray ny olona indraindray tsika miaino ohatran'izany, mandeha manao izay tiantsika fa tsy fantatritsika hoe inona ny tena tadiavin'Andriamanitra amintsika, inona ny tena ilain'Andriamanitra aminao, inona ny tadiavin'Andriamanitra aminao. Fa rehefa fantatrao Jesosy dia fantatrao tsara ny tokony teneninao, dia fantatrao tsara ny tokony torianao, dia fantatrao tsara ny ataonao. Amen. Ao Marka 5:7-8 ka 7-8 toy ny ten'Andriamanitra hoe koa rehefa nareny amin'ny Jesosy izy dia nakeo ivohany namaky ny vahoaka ka nanendrina ny lambany, fa hoy izy na dia fitafiny ihany raha vao tendroko dia ho sitrana. Jereo ty vehivavy ty nalala tsara ny direction tokony andanany hoe andeha ery ambany ery hoy Jesosy dia andeha hitady anazy ihany satria manino mahafantatra an Jesosy hoe mpanasitrana izy. Dia lasa nandeha nazakazaka teny. Misy olona zany rehefa tena mahafantatra an Jesosy dia jereo tsara fa izay etaetany vehivavy izay niona tamin'i Jesosy tonga dia nakasika an Jesosy izy. Ohatran'ny Zakaiosy ihany. Rehefa tena nangetaeta lalina izy tao am-pony Jesosy tena ianao sisa. Tsy sisa moa zany fa fitentsika zany fa izy ny rehetra. Hoe ianao Jesosy, ianao tena hitodiako. Dia jereo fa niaraka tamin'izay dia nijanona ny aretin'io vehivavy io. Matetika tsika manandrakandrina aloha. Tonga etiana aloha Jesosy miaraka amin'izay zao hoe esehena aloha. Atsolo pastera vao ametrahany tanana avy dia afaka sao dia reraka mandeha amin'ny fotsiny Fa hoe tombavaka kely pastera ty asako ty misy asa anankiroa ohatr'izao ty dia ny ray dia ty ny ray dia mitondra vavaka pastera. Dia indraindray ohatra ny tsy nety daholo le izy. Tazoko koa le izy. Haitsika le fa tsisy idiran'izany zavatra rehetrarehetra izany ny fiarahantsika amin'Andriamanitra. Fa ny fiarahantsika amin'Andriamanitra dia tontolo hafa anankiray mihitsiny. Hoe Jesosy za mila anao. Tena te hiona aminao anafaka izay rehetra tsy mety rehetra eo amin'ny fiainako. Anova ny toetrako indrindrindrindra. Raha olona mpanaraka atao amin'ity HVK mission ty ianao dia ngamba nefa tena madilo mihitsy ny sofinao izay hoe toetra izay. Vola ny ilaina fa tsy toetra. Zay loka. Zay mahatonga an'le izy. Amen. Ka itsika militsika tena hoe fantoka tsara hoe Jesosy za tonga ato tsy hitady vola fa hitady anao. Za tonga ato te ary raha te lasa aloha fa sao dia lasa miteniteny fony eto fa na teny aminao fotsiny hoe zao Jesosy ny tena ilaitsika. Rehefa tena miaraka amin'ny Jesosy ianao dia vitan'Andriamanitra manova an'ireo tontolo rehetrarehetra izay tsy mety fa tsy izay ny tanjona akory. Mahamaika an'Andriamanitra dia zao tsy le fihetsiketsehantsika ivelany iny hoe tena mariska be tsika manao an'izao rehetrarehetra zao, fa ny tena mahafaly an'Andriamanitra sy mampandihy an'Andriamanitra raha vao mahitanao dia mahitanao hoe miraiki-po tanteraka aminy. Rehefa tena tonga ianao dia miraikitra fo amin'ny Jesosy hoe Jesosy tena ianao mihitsy ny ange Jesosy ny tena ilaiko zava-poana daholo ny zavatra ivelany rehetrarehetra dia manomboka mijery ianao Jesosy, manomboka linany amin'ny fiainanao amin'izay Jesosy. Ka noho izany manana fiombonana amin'Andriamanitra, manana ianao fiombonana amin'ny Jesosy. Andao mba hianatra an'izany tena hoe iraiki-po amin'Andriamanitra zany, tsy iraiki-po amin'ny tany fa iraiki-po amin'Andriamanitra. Fa rehefa miraiki-po amin'Andriamanitra ianao ny zavatra rehetrarehetra dia ataon'Andriamanitra manaraka anao daholo. Ataovy tena fantatra Jesosy mihitsy hoe izy ny tena tediavinao fa aza tambatra. Tsy
tsy hoe mody anao zavatra tsika nefa nle vola tena tedavina dia mody ataontsika hoe ara-pivavahana le izy rehefa hivaritra zavatra tsika dia te amidy io dia mila vola fa tsy idirany Jesosy. Amen. Satria io tena mofony Jesosy io mofony lanitra io minanangeny io hoe hitanao tsisy idiran'izany fa tena hoe ianao mifototra tsara manao zay tediavanao an'Andriamanitra. Zareo tsara fa manana antontsika tena hikambanantsika amin'Andriamanitra. Ho avy ange amin'ny fotoana fa kely sisa dia aneno le trompetra dia eo amin'izay tsy hojerena amin'ny zavatra vitany olona na ny zavatra nataony fa nijereva an'Andriamanitra tsika dia ny toe-pontsika mifikitra tamin'Andriamanitra. Zay zany le toerana any ambony any. Io tsy hoe iza ny tena navita an'izao be da be, iza ny tena nanao an'izao, manana tombony misoran'Andriamanitra raha afaka ianao any amin'ny arabe mitory-teny, afaka ianao manao ny asan'Andriamanitra, afaka ianao manampy olona, afaka ianao manao an'izao rehetrarehetra izao, fa tadidio fa reny haingony fotsiny reny. Fa ny tena ilan'Andriamanitra tsika rehefa ho avy any amin'irao lanitra Jesosy dia itsika ny ray fo tamin'Andriamanitra. Amen. Ka noho izany ny fanompoana ao an'Andriamanitra tsisy idira ny zavatra nataonao. Jereo ngery Paoly apôstôly izy tsy niteny nanompo an'Andriamanitra izay natatitra olona zao izy. Tsy ratsy ny matatitra olona be dia be, izany ny jany daholo ny mahafinaritra antsika. Fa ny zavatra tena nitenenin'ny Paoly dia ozy izy hoe nanompo an'Andriamanitra izay ozy izy tamin'inona fieritreretana madio. Toetra ihany izany fieritreretana madio izany. Nanompo tamin'ny fieritreretana madio. Izay ny zavatra nijoroany io Paoly apôstôly io tamin'ny zavatra nataony, nefa hainao tsara hoe iza moa izany Paoly apôstôly izany. Fa tena nirehare fatratra izy tamin'izany hoe izay nge nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fieritreretana madio tsisy fieritreretana ratsy ny famponina fa tena nety tsara ny toetranay. Amen. Jereo tsara Samuel zay zanaky Ana. Jereo tsara fa nijoro izy inona nijorony, tsy nijoro tamin'ny zavabitany izy fa jereo tsara ao amin'ny Samuela voaloha toko 12:7-8 ny ten'Andriamanitra. Koa ity tondroy maso hitana trehan'i Jehovah sy ny voahosiny, omby n'iza ny nalaiko na biriky n'iza ny nalaiko na n'iza ny nanaovako akeriny na iza ny napahoriko na teo an-tanan'iza ny nandraisako kolikoly atapina ny masoko fa onerako aminareo zany ary ianao tsy nanao ankeriny taminay na nampahoranay na naka zavatra tena tanan'olona na dia iray akory ary. Tsy naka keriny, tsy naka na kolaka na mivantana. Inona no nijoroany Samuel dia izao niaina tamin'ny fahamarinana. Nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fahamarinana. Tsy nanambaka olona, tsy nanao izay zavatra tsy nety, fa niaina tamin'izany sitrapon'Andriamanitra tanteraka izany. Ary teo masony olona rehetrarehetra dia tondroy eto iza nataoko an'izao, hitanareo ilay izy toetra foana ilay izy. Ianao miova foana ny tediavin'Andriamanitra, ianao manantona an'Andriamanitra arinao ny toetrany foana ny sitrapony foana ny tediaviny, fa izy tsy mitady zavatra hafa ankoatran'izay any aminao. Ka so tsika re indraindray tsika diso lalana indraindray. Ianao efa tena miazakazaka 100 l'heure tena hoe efa namitiko ny taniko tany ambanivohitra nataoko an'izao namenao mahantra sy ny rehetrarehetra, tsy ratsy izany fa ataovy raha mbola manana zavofo izany ianao. Fa ny tena tokony ataonao voalohany dia izao, za miraiki-po amin'Andriamanitra, za miaina amin'ny fahamarinana, ety anoloana ety inona ny zavatra tiako tenenina, inona ny zay tiako tenenina ihany no teneniko. Amen. Inona ny zavatra sain'Andriamanitra ataoko ho anareo vehivavy maneke ny vadinareo, ho anareo lehilahy tiava ny vadinareo, inona ny zavatra sain'Andriamanitra ataonao. Satria za tena tia be an'Andriamanitra dia nangalariko daholo ny volan'ny vadiko tany amin'ny banky dia tonga dia nalefako satria Jesosy aloha avantoa. Dia iny ilay tenenin'ny bokin'ny Korintiana hoe na dia tolotra odorana raha ozy izy ny tenanao dia tsisy zany satria tsisy fitiavana an'Andriamanitra. Tsisy fitiavana an'Andriamanitra. Raha tia an'Andriamanitra ianao tsy hanao an'izany fa handeha amin'ny fahamarinana tsara. Amen. Ka noho izany tandray mitsika vao vitaka. Jereo tsara Samuel dia tena hoe lehilahy marina izy nijoroany mihitsy izany. Za tsy nanao kolikoly izany ozy izy hoe rehefa hito dia mody tiako, dia rehefa hitsy dia mody tsy ataoko an'izao dia hitsy mody ataoko ary dia ry ataoko atsy.
tsisy an'izany fa rehefa nanao ny asan'Andriamanitra dia tena nanao ny asan'Andriamanitra. Tsy hoe eto am-bavako mitena hoe tiako Jesosy nefa ny atao anatiko tsy tiako ianona. Ahoana ozy izy ny ten'Andriamanitra? Ataonao ahoana ozy ny fitian'Andriamanitra tsy hita amin'ny masonao nefa ny olona ao akaikinao aza tsy tianao, pandainga be tsara velatsy. Manomboka izao mety hoe maikamaika be amin'ny tenan'ilay izy fa azo atao fiainana izany. Azo atao manova izany, mbola tsy tara ianao satria mbola tsy naneno ny trompetra. Azonao atao amin'izay manomboka miaina amin'izany fahamarinana izany. Azonao atao tsy maninona aza za nge tsy mahay miteny dia tsy maintsy mandainga kely aloha vao midaza miteny mangina. Amen. Mila ianao miaina amin'izany hoe Jesosy hatramin'izay nahitako anao, hatramin'izay niarahako taminao, firikilao zao ny lainga vitako. Inona sina daholo zao na zavatra mbola ataoko nefa za milaza fa tena nandray anao, tena nahitanao, milaza akory fa hitenenanao. Mila mandiny tenitsika. Rehefa ho avy any aminao lanitra Jesosy dia zao ianao zasy ianao rery sisany ao. Tsy eo daholo ilay olona rehetrarehetra nanao anao hoe tsisy an'izany tsony any. Fa ianao rery Jesosy sisany ao. Dia eo vao tena ahitana an'ilay izy. Tsy hoe za nge ka nahazo an'izao tamin'ny Facebook nisy olona mihitsy tena niteny mihitsy izy fa izy no tena niova be mihitsy tamin'izako. Tsara be izany. Za mihitsy ny ataontsika hampafantatra ny olona zavatra tsy hain'Andriamanitra atao izany. Torio eny amin'izao tontolo izao ozy izy fanjakan'Andriamanitra. Asevo mibebaka ny olona, izay ny tenen'i Jesosy. Andana mitoro ny filazaon-tsara dia asevo mibebaka ny olona. Fa tsy hoe ampianaro izy aomby. Any ampianarana mianatra an'izany. Reny mandeha ho azy fotsiny reny rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao. Ozy izy Jesosy izay tamin'ny mpianana hoe hatramin'izay niarahanareo tamiko ozy izy no nisy nampahory ianareo ve. Hitanareo ilay izy ny olona indray mieritreritra hoe zahay azakazaka hitady an'ity, zahay azakazaka hanao an'ity dia amidy daholo ny fanahy mba azahoana an'ity, nefa nireny omen'Andriamanitra maimaim-poana ho anjanany rehefa avy eo. Dia ireo tsara nge Jakoba indray nijerentsika. Jakoba rehefa tena niona tamin'i Jesosy, isany tsy mahafantatra an'io Jakoba io. Niala tany amin'ny Labana izy, mbola niala nandositra. Fa tamin'ny fotoana nionany tamin'Andriamanitra amin'izay niovatra amin'ny anarany. Amen. Tokony misy vidiny, tokony misy dikany fanompoana ao an'Andriamanitra. Fa tsy hoe Jesosy eto am-bavako nefa ny sigara eo ihany. Miara-tambatra eo izany izy anankiroa. Dia ianao ihany mamaly an'izay hoe way, tena marina tokoa nge izany. Za ve miaraka amin'ny Jesosy dia inona eto ny lainga, eto ny fankalana, eto daholo ty dia sady mitory tena. Tianao Jesosy, za koa ngatia an'iny. Na itsika rehefa mandiny tena ka mandinika an'izany zavatra izany dia manomboka lasalasa ny sainao. Jesosy ahoana marina ary za ty. Fa manino izany no mahafantatra ny sitraponao nefa manino izany tsy miaina an'izany. Ireo tsara Jakoba rehefa fampitolona tamin'Andriamanitra izy rehefa niona tamin'Andriamanitra izy rehefa tena niona tamin'Andriamanitra izy dia manino niova amin'izay ny toetrany. Niova amin'izay izy tsy mpamitaka tsony, tsy iza tsony fa reny tamin'ilay Jakoba taloha fa novaina Israely amin'izay ny anarany. Nonge tokony misy anarana tsika rehetra ny manana izany anarana izany daholo kristianina zanak'Andriamanitra. Rehefa misalotra an'izany anarana izany ianao tokony miova daholo ny zavatra rehetrarehetra. Amen. Zareo tsara indray i Abrahama koa rehefa tena niona tamin'Andriamanitra izy dia zao nandalo sedra izy mba ohatra nasy ianao ihany izy. Nisy fotoana amataonany tsy tonga ny Isaka zanany, fa zao tsy nentiny niala tamin'Andriamanitra akory izany hoe rehefa tsy tonga kosa ty dia tena tapitra treto ny fiarahantsika fa meko fotoana farany ianao sisa. Tsy nanao an'izany Abrahama. Fa zao naiza naiza hitondran'Andriamanitra azy, na hoentin'Andriamanitra ny gerary izy, na hoentin'Andriamanitra izy mety amin'ny daholo na mijanona na makaiza tsisy makasika amin'ny fitiavana an'Andriamanitra satria zao Andriamanitra ny tiany voalohany ho izany zavatra izany. Dia zao tsara ngeo amin'ny Genesis jereo tsara izany fitiavan'Andriamanitra an'izany hoe olona tena niona tamin'ny tanteraka izany. Amin'ny Genesis 2:20 ka hatramin'ny 5:20 izy tena Andriamanitra hoe dia niantso any Abrahama fandroany tany an-danitra ilay anjelin'i Jehovah ka nanao hoe ny tenako ny anianako i Jehovah satria nanao izany zavatra izany ianao ka tsy niaro ny zanako ilay tokanao.
Jereo hoe iza ny olona ianiana an'Andriamanitra, le olona tena tia an'Andriamanitra. Le olona tena niona tamin'Andriamanitra. Tsika tsy afaka hiteny hoe tia an'Andriamanitra raha tsy efa tena niona taminy. I Abrahama dia nanana an'izay toe-po izay izy, izay tena tia an'Andriamanitra, tsy navadika tamin'Andriamanitra satria tena niona tamin'Andriamanitra izy. Dia jereo tsara fa na ny zanany latokana aza rehefa niteny tamin'Andriamanitra hoe alefaso io, dia jereo fa nalefany. Tsy nitady lalana izy, aloha tenena madama. Dia manko misy kely azay indraindray rehefa le mafana fo ianao dia mety fa rehefa ana dia ka le vadiko koa aloha tena dia ao vady io dia tenenao daholo le faratsiana rehetrarehetra le vadiko mananina, le vadiko izy mihitsy nefa tsy te hananina an'ilay izy. Fa i Abrahama na vadiko na iza dia izao rehefa Andriamanitra niteny tamiko izy Abrahama dia izao ny ataoko tsy maintsy alefako ilay izy, tsy maintsy mihaino an'Andriamanitra. Indraindray tsika misy zavatra ao amin'ny fiainantsika, indraindray ota kely iny, langa kely iny dia tsy foitsika nefa ny olona reto zanany latokana izay tsy hananany firy. Tsisy olona hitenenan'i Jesosy an'izany amin'izao fotoana izao hoe andana tolory ny zanakao. Tsisy hoe andeha atolotra hovononana atao inona, tsy hanao an'izany izy satria fantany hoe tsy zakanao izany. Fa ny zavatra tedaviny aminao, ianao miala amin'ny fahazaran-dratsy. Ianao tsy mety fa rehefa mandeha tsy maintsy rehefa mihaona amin'ny olona tsy maintsy manota kely aloha, tsy maintsy mandainga kely, tsy maintsy manao an'izao kely, tsy maintsy misy kely iny foana. Ary izay mahatonga ny Baiboly miteny hoe tsy ho afaka eo anao ambara-pantaonao varavety farany satria ilay kely tsy mety afaka mihitsy ny kely fotsiny. Tolota kely, izao kely. Iny zavatra iny mbola tsy tena niona tamin'ny tompo ianao raha mbola misy an'iny. Zareo tsara i Abrahama tsy navavaka raha tsy nataony akory hoe sao dia mba diso ianao fa sao dia le biby ny atao fa tsy ny zanako. Zao tsy nanao an'izany izy dia ny fanekena nataon'Andriamanitra taminy dia hozy izy hoe ny tenako mihitsy hozy Andriamanitra ny anako, tena minina kozy izy fa tena nataonao izany zavatra izany. Dia nitahian'Andriamanitra Abrahama. Hitanareo ilay teneniko teo hoe tsy hoe akory hoe tsy ho tahina ianao raha ohatra ka tsy mampianatra an'izany tsika. Fa reny rehefa mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia omen'Andriamanitra maimai-poana ho an'ny zanany reny. Ohatr'izay izao teto tamin'ny Abrahama, ka raha mbola tsy feno ireo dia mbola tsy natazana an'i Jesosy akory ary ianao, mbola tsy tazanao akory izy raha vao tsy feno ireo fepetra ireo. Andaontsika mba handiny tena lalina ho potsika hoe tena niona taminao marina ve za Jesosy, sa nafantatra anao fotsiny. Dia izay tiako atao ihany ny afantarana fa nafantatra an'i Jesosy fotsiny ianao dia izay tianao atao ihany ny ataonao. Ka na Andriamanitra manety ropetra maneno ary lazainao fa ankizy milalao ery an-tokotany izany. Satria maneno efa zatra tsy manaraka, efa zatra tsy mihaino, ka ny olona zatra tsy mihaino dia tsy ataon'Andriamanitra afaka hita amin'izany. Noho izany apetrao foana izay fanontaniana izay eo amintsika hoe Jesosy tena niona taminao marina ve za? Betsaka ny olona hoe efa nijerevantsika teo le olona tena niona tamin'i Jesosy na fohy ny zavatra rehetra dia nanaraka an'i Jesosy. Be dia be ny olona ny atao hoe nanaraka an'i Jesosy dia izao nafohy ny toetra ratsy rehetra dia nanomboka nanaraka an'i Jesosy. Tsindriko foana izay. Raha mbola iainanao ilay zavatra kely iny ajanony amin'izay. Eo ianao ny tena mahatsapa amin'izay fa tena niona taminy. Eo ianao mahay mamantatra tsara mijoro vavombe ilay telo ety ianao. Hoe tena reko mihitsy reto izy nisy olona izay mihitsy tena joro teto. Za ozy mihevitra foana fa ny olona ny ratsy kay rehefa tena niona tamin'ny tompo za mihitsy kay tena problème. Dia vola nge anidiny masom-panahinao andronao olona foana hoe iry mihitsy ny tsy nampahomby ry ny ratsy, ry ny tsy mety, ry tsisy fiafaranany. Azao rehefa tena miona amin'i Jesosy ianao dia ampahafantariny ianao amin'izay. Nisy fotoana Jesosy nisy vehivavy izay tena niona taminy. Ozy Jesosy tamin'ilay vehivavy manambady ve ianao? Ozy izy ilay vehivavy tsy manana ka. Izy nieritreritra hoe nandainga. Ozy Jesosy tsy mandainga ianao fa marina izany teneninao izany. Tena tsy manana tokoa ianao satria le ao aminao raha vadin'olona. Amen. Nanomboka hatreo ilay vehivavy dia nafohy ny zavatra rehetrarehetra fa nanaraka an'Andriamanitra. Satria nahoana tena niona tamin'i Jesosy. Fa tsy hoe tamin'ny fotoana iny kosa aloha dia tena fotoana mamy, fotoana nerahana.
Ndraindraytsika rehefa miresaka amin'ny zanakitsika na dia tete eo amin'ilay fotoana ray fotsiny. Fotoana iny fotoana iny ny eo tamin'i Jesosy iny dia fotoana mamy tena mahafinaritra iny fotoana iny. Fa rehefa tonga ny herinandro, tsy lasa fotoana mamy intsony ilay izy fa miverina fa totalo indray. Ay zany ianao natazana ohatran'izao fotsiny an Jesosy fa tsy tena niona tamin'i Jesosy. Dia reo nge Maria jangy, Maria Magdalena. Rehefa niona tamin'i Jesosy izy tsy miverina nanao nataony intsony satria tena niona tamin'i Jesosy. Ka ndraindraytsika mbola tsy tena voaporofontsika tsara. Izay mahatonga antsika mbola ao anatin'ny fotsika ao mbola misy zavatra be dia be. Mbola feno fahakalana, feno fialonana, feno faratsiana be dia be satria mbola tsy tena niona tamin'i Jesosy. Nisy taona nanontany olona, ahoana ho ahy ianao tena tia be an' Jesosy mihitsy? Za taloha zany za taloha ilay hoe atao bisotoraka ilay menatra fotsiny dia bodehana satria sao jerevan'ny olona hoe atao pastera raha tsy manao akory dia mody manao fa satria tsy za moa zany nareo mifantatra fa za zay atao pokona dia lazaiko. Dia za ohatra tsy tena resy lahatra amin'iny moa sady tsy tena mieritreritra an'izay. Fa ahoana mahatonga anao tena ohatrany hoe eny ianao mandeha eny dia ohatr'izao dia teny foana ianao tiako Jesosy dia na misakafo any amin'ny restaurant ohatra zany be olona betsibetsy tonga ianao dia mandoalika fa maninona mihitsy fa maninona izay tsy manana an'izany tsy mieritreritra an'izany. Dia izao navalin'ilay olona hoe raha fantatrao ozy izy ny atao poko ny fitiavako an'i Jesosy dia mahafantatra ny sekreako ianao. Amen. Tsy sekre zany miaraka amin'i Jesosy. Fa sekre ianao tena niona taminy. Ndraindraytsika mametraka an'izany fa ahoana ary hialina ohatra izao fa ahoana riny ohatra izao fa ahoana. Inona mihitsy ny tena sekre? Efa taraiako amintsika foana ho an'ireo mpamonjy sekoly alarobia. Nisy fotoana savaina daholo ny trano ray manontolo hoe inona sekre? Fa maninona ny misy an'izao fa maninona dia savaina alaina birao dia skafana daholo dia jerena daholo ny taratasy sao dia mba misy boky hafa na inona mihitsy ny sekre? Tsisy ny sekre. Ny sekre fiombonana sy tena hoe firahana amin'Andriamanitra. Rehefa ianao no mitokana lalina amin'Andriamanitra, miona amin'Andriamanitra iny, asehony ianao daholo ny toetranao andramo ake. Tsika kely indray ohatra ahoana raha ny ataoko tena itiavako an'i Jesosy? Raha vadiko izy zao dia afaka ataoko hoe chéri, kalahy, je t'aime. Jesosy kosa ve? Jesosy atao losa atao rina sa? Indray raha tsy hitanao plasy loha izy ianao. Izao izy izao ponao izy. Andramo ange manomboa mameza fotoana ho an'Andriamanitra. Dia rehefa manome fotoana ho an'Andriamanitra dia tsy hoe atraitra aloha hianatra ny tantarany anako. Nanino ny Paoly ny tena nanambola be teto? Tsy ratsy izany fa tsara fantatrao koa zany. Fa rehefa tena mitady an'i Jesosy tena hoe ndeha hiona amin'ny tompo dia tonga dia sokafo ny fonao velaro. Jesosy ia za zao vao eo vao avy nandainga tamin'ny mamanay. Za zao tena mifono a Jesosy tena zao Jesosy za nge tena tianao inona ny atao jereo nge tia toetrako hoe za nge manao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao hoe reto jereo tia za zao vao nijeren'ny kalan'iny tetsy dia oza hoe ino indray ty izy pasteur zay hoe rehefa misy olona mijoro vavolombelona matetika ozy izy dia tsy mba miteny mihitsy za nge reto tena olona ratsy saina be fa zao hoe fa tia ho tsara daholo ratsy zany ny anarantsika eto ambonin'ny tany eto te ho tsara te hiona amin'Andriamanitra manatompo fahatsarana. Fa zao rehefa miona amin'ny tompo ianao dia aboraizany zavatra zany mba isana fahany ianao. Za nge Jesosy tena fetsifetsy aloha resabola tandremo tension tsy hipiavantsika raha voavola ny resahana. Ahoana mihitsy moa zany Jesosy ny lako amin'izany zany ny atao hoe mitokana. Rehefa hainao amin'izay zay dia zarao amin'izay. Za nge Jesosy vao mijery olona dia felonana hatrany tapidokatra ny paladiny eto anatiko e. Za raha vao mahita olona anankiray mba manao zavatra tsaratsara dia fa eniko ve dia tsara. Ohatran'izany indray ny fiainantsika irahantsika amin'Andriamanitra dia milaza tsika fa nijonany
tsika daholo ira fanotronana rehetrarehetra satria fanotronana dia taitra ihany tsika rehefa avy eo hoe ary tao tsy fanotronana kely aloha tamin'iny nakapaozy tsisy fanotronana makapaozy zany fa zao itsika mila mandini-tena miaraka amin'Andriamanitra rehefa mivavaka ianao ndraindray saika rehefa mivavaka dia misakady be fa tsy takontsony izay teneny miona daholo ny anaran'ilay olona mivavaka amin'ny trampokon'olo ireny ary dia toko mivavaka dia amin'izay lava tsara mivavakako pastera hoana mivavaka dia hoe mandritry ny tapakandrona izy mivavaka kinona ny lasaina amin'izany mbola tsy tena mivavaka ianao matoa tsisy lazaina andramonge ampianariko ianao dia haintsika izao tsotra kely tsy manino fa zao ambo miditra ao aminany miditra ao amin'ny trano mangina anankiray Jesosy ahoana moa tsika asianao reto tokoa tena miaraka sa mody miaraka apetrao za mifantany izany fa hoenao ihany ny amaly valiny fa manino za milaza fa tianao nefa tsy tiany ihanina tonga dia eo aloha anao dia tapona hay zany sarinady daholo le ataoko an'ireny croisanta i Jesosy kia sarinady ny fiantsoanan'ireny fa zao Jesosy aiza le tena vrai authentique haitsika mihitsy manontany tena izy ve tena vrai ve reo fitaovany ireo haitsika fa le tsy vrai zany tsara ihany izy fa hafa ihany le vrai za ve Jesosy tena vrai zange Jesosy ohatrany tsy tena vrai ndraindray tsy double tsy madouble koa fa quadruple mihitsy ary na zara tsy mahay manavaka na tsony tsy haiko tsony hoe iza fa sofa nisy ny anarana ny afatarako ny anarako sisa fa nitoetrako tsisy fantatro daholo rehefa miresaka amin'ny anina lazaiko fa tiako izy rehefa indray vadika indray dia miresaka amin'olo kafa mahatsiravina na mijery azy ary tena niona tamin'i Jesosy ve ianao fa raha tena niona tamin'i Jesosy ianao tsisy an'izany tsony ao anatinao ao tsisy an'izany tsony fa tonga dia vao mahita falemen'ny hafa Jesosy fa maninona mahita an'izany dia hivavaka zany arindriko ny tranoko dia hivavaka fa sao dia za koa manao an'izany matoa mahita an'izany fa tsy hoe sasany efa any an-dalana manaovana ny asan'Andriamanitra mbola kifosa olona ihany ny ao am-pipetrahany za mitevafy fa eny paster jivy eo eny paster niriny eo moramora kia andeha anao ny asan'ny tompo dia tehiteny aminao hoe niona tamin'ny tompo ve ianao mila mivanja ny zavatra zany mety teny ianao hoe sarotra be manaraka an' Jesosy tena mahafinaritra be fa ianao manaiky fotsiny dia davina amen mila manaiky ianao hoe Jesosy za anaraka anao fa tsy hoe nivelany manaraka anao fa ny atao anatiko mijanona eto ihany zay igny matonga baiboly miteny aza ty zao tontolo zao izy zao tontolo zao mandrazona anao midina foana tsy mampiakatra anao mihitsiny fa rehefa manomboka miova ianao dia taitra amin'izay ianao Jesosy le za taloha zake taloha tena tsy tia olona za mihitsy avo teniteneniny zany tonga dia fa tsy miteny aloha eo fa misy olona miteny ratsy anahy mamelany elo fatsifatan'izay atao hoe ary to tady ohatranao lasa miova ohatr'izany ny fiainanao zake taloha raha vao ananonan'ny olona raha vao misy olona mifosafosa resaka olona dia za mihitsy ny tonga dia ahoana tsara ki avereny tsara fa tsy heniko tsara izy teo za sao raha vao mahenao zany teo sa reto ndao reto hivavaka andao reto entina mbavaka andao reto hivavaka ho an'le olona tsy haiko hoe maninona ry manao an'izany satria tena niona tamin'i Jesosy ianao amen raha vao misy asa io Jesosy na tra mivavaka anao raha miova za anao an'ity fa rehefa tsy sitraponao ajanony faty any tsy maninana tsy azoko ary io tsy olana tsisy olana mihitsiny zao ny zavatra atao reto ny zavatra atao dia zao ino tonga tsy matory tsy mahita tory opoaisy sa tsy opoa nefany reta tory mivavaka kely tsisy adiny ray tsy vita rehefa misy hoe ketrika asa anina tena tonga dia za aloha tena efatratra an'izany
rehefa manao mariazy n'olona sotran'izany hoe misy asa ataoko dia ary tory mantsiny amin'io fa io masonao io tsy mipiza tsisy azany hoe tetory be te tsisy an'izany fa tonga dia ry mbola tsy vita ry mbola tsy vita atsindraitsika izao dia atsindraitsika izao tsisy matory tomaraina sady miandro ko hoaninako rehefa mivavaka reraka mimpanomponao Jesosy reraka mimpano dia iteny aminao mbola tsy tena mbola ka tonga saina amin'izay rehefa avy eo ahoana moa zany Jesosy vazaka ivavaka tsika amin'ny 12 zao ankendry Andriamanitra koa ke mba micomprendre tany any ianao hoe reraka ianao zao matanjaka izay na lehilahinao tsangana aloha dia hoe tao tsika roa teko nanareo mba hifatratra aza vaza hoa aingeny vazaka to vavaka tsika zany rahabeniko Jesosy afaka ny anarany Jesosy tena teraka anao za tena manao anjany mihitsy taloha imezan'ilay vady kotsiny Andriamanitra eny hoe hamindra fo aminao Andriamanitra dia tena nefa za ihany nahita an'izay rehefa nitodika anjery an' Jesosy ohatra ny ahoana mba fitreteko anao misy io tsy dia voatery hoe na tsy vola be ary anina ho ny anina mila zao ilainy amin'ny sivy miary toro zany tsika ok mety zany ka alefaso hoe enao rehefa avy eo nefa tsy hoe navidy trano ray koa ny le izy nefa rehefa an' Jesosy dia tsy ohatran'izany teny aminao hoe rehefa tena miona amin'ny tompo ianao jereo nge mpianatra Jesosy jereo daolona olona tena niona tamin'i Jesosy reo hoe jereo Maria tena voavity izay rehetrarehetra izay le menaka le fivarotany ny tenany satria tena lafo indrindra iny ny efainy teo tongotry ny tompo satria niona tamin'i Jesosy izy ary tena ne zany Maria janga zany iny ka tsy nisy koa dia memenaka anao ko ny tenany raha midiny amin'iny koa na volany nomeny anao rehefa niona tamin'i Jesosy izy dia niova ny tantara le vola rehetrarehetra azo ny vidanana izay menaka faran'izay lafo indrindra dia iny natobaka teo tongotry ny tompo asinao indrindra izany volonao zany indray raha misy olona mandona anao ny loko tsy azoko tiana iny volon-doha iny nanasana ny tongotra Jesosy na servetana mafana ny tongotra Jesosy satria tena niona tamin'i Jesosy tsisy ninina ambony ntsony amiko izy Maria fa tena hitako Jesosy indray tsika mbola misy zavatra kely foana aloha ambony noho tsika ambony noho Jesosy raha mbola tsy vita an'izay fisarahan'izay ianao dia mbola tsy azo antoka hoe niona tamin'i Jesosy androany hariva mino somatoky hafanandray zavatra ianao mino fa tena hiditra ao anaty efitrano amin'izay ianao dia iona amin'ny tompo ao miona amin'i Jesosy eny tsy hoe makaron de fo amin'ny firy izy ny afaka fa sao dia mbola mandray andry pasteur izy pasteur zao efa tonga angambany ao an-tranony ao mety mbola any izy angambany satria misy rendez-vous tsisy an'izany naiza ozy izy angonandronany telo minaraka teo ampovoany naiza toerana etsonareo ny anarako teo nantonako tsy taiko anareo antsoya dia valeko nareo teny fampanantenana mpitiavana be dia be no meny Jesosy atsika mba hahafahantsika miona aminy miona an'Andriamanitra ary losika hitsangana dia hitehaka mafy tsika andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra ofantananao avaditsika vavaka izay teny izay lotsika hiteny amin'Andriamanitra ny fahaterenao anaty tena iaona marina amin'Andriamanitra tena kekinao le tena miaona hoe aza raha tontananao dia resao Andriamanitra raha aminaran'i Jesosy Kristy tompo tahaka an'ireo mpanompo izay voatanisa nampatsiahivinao tamin'ity takarivo ity fa tsy nandalo fotsiny teo amin'ny fanatrehanao fa tena niaona taminao nandray kasika ary zany koa no etaetany anatin'ny fona ilalina amin'ity takarivo ity na oviana misy fotoana fivoriana ka eo amin'ny fanatrehanao dia sady fankahita amin'ny fanatrehanao zay
no isy fifankahitana marina amin'le hoe fiovana ny anaty mba ho voninahitry ny anaranao ny fisinay. Tsarovo izay tompo amin'ity takarivo ity, na inona mety mitranga sy manjo na faran'izay mafy na mangirofiry natao iaona aminao zay amin'ity takarivo ity, ary ny fiaonana aminao araka ny teniteny ambavany mpanomponao dia tokony aseho anay amin'ny fiovana. Ary androany izay tompo dia mbola hivavaka ankiriteny fa ianao no irinay, ianao no fanirinay, ny fiainanao no tianay ho tonga fiainana azo tsapahitanana, ho fiadarana sy ho fahasambarana atao fanarahananao. Araka ny teninao amin'ny Genesis 3:12 resaka tamin'ny Abrahama hoe zany no ampinga azy valim-pity lehibe indrindra ho anao. Ianao ny rehetra ho anay tompo, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Tahaka bato choral izay tononkiro izay hoe ianao no ereko. Anatin'ny tananao dia tenenao fonao manontolona any anatinao lala ifandray amin'Andriamanitra. Mankasitraka sy misaotra anao zay ny amin'ny teny omenao anay atonga ny fanahinay tsy anjenjena fa ahalalany marina mba ho afaka amantaranay amin'ny androm-piainanay tompo, fa raha misy ny zavatra irinay dia enao tokoa. Misaotra ny amin'ity fotoana androany ity indray mankasitraka anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, amen. Teka mafitsika ho an-tompo mahazo toerana vetivety. Alleluia. Teny akaikinao rehefa miaona amin'i Jesosy hoe teneno izy dia tokony isy fiovana hoe rehefa homanina ny zavatra anankiray dia possible ho tanteraka io zavatra anankiray io. Ny mahatonga ny fiovana tsy mitranga rehefa miaona amin'ny tompo dia satria tsy miomana ny ova zay miaona amin'ny tompo. Amin'ny fotoana rehetra amantaranao fa miaona amin'i Jesosy ianao dia asio etaeta sy fandresen-dahatra ny anatinao any iroso amin'ny dingam-piovana tsaratsara kokoa, amen. Ao amin'ny Korintianina 2:17 dia izao ny voalaza ny teny ao. Somary nahavariana kely ty andalanao amin'ny Baiboly ty ozy izy amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa matahotra fandrao ny sainareo ho simba hiala amin'ny fahitsim-po sy ny fahadiovana amin'ny Kristy, tahaka namin'ny tamenarana ny Eva tamin'ny fiendreny, amen. Averiko fakina, fa matahotra fandrao ny sainareo ho simba hiala amin'ny fahitsim-po sy ny fahadiovana amin'ny Kristy, tahaka namin'ny tamenarana ny Eva tamin'ny fiendreny. Isaka misy ny fotoana ny vavaka sy ny fiderana fiankofana ary teny tahaka ny androany hariva, araka ny voalazan'ny Mpanompon'Andriamanitra teo dia tokony hisy dingana iovantsika, zany hoe siblenao le tokony hovaina dia fantatrao le tokony hanovana azy. Tsy mety mantsy raha toa ka siblenao fotsiny le tsy mety
dia tsy fantatrao le mety tokony hanolona azy. Ohatra, eto ny Baiboly dia miteny hozy izy Paoly fa zava-doza be ny fomba nampita amin'ny menarana ny Eva, ary zavatra anankiray no ny revele ny fanamasina tao am-pony Paoly niaraka tamin'ny tsy fankatoavana n'Andriamanitra, na dia efa tao amin'ny Adama sy Eva aza vao nanota izy mivady dia niala io zavatra io. Hozy izy eto Paoly hoe namitaka hozy izy menarana, ary fantatsika fa nakafana menarana nampisalasala ny olombelona voalohany tamin'ny fahamarinany teny, ary ny fomba fiasa menarana dia izay tenenin'Andriamanitra ho marina dia disony ary lainga no hoentiny devoly, satria tsy misy fahamarinana ankoatran'izay lazain'Andriamanitra. Ohatrany ahoana ny fomba namita menarana ny Eva sy ny zavatra tian'Andriamanitra ho siblenao indray amin'ny tetakarivo ity dia ovaina le izy dia mahita ny voninahitran'Andriamanitra sy ny fankasitrahany ianao. Amen. Ny fahotana araka ny voalazan'ny Paoly ihany koa dia izy hoe tambony ota hozy izy dia fahafatesana. Rehefa manota ny olona dia tafasaraka amin'Andriamanitra. Tsy tonga dia maty teo ny eo ny Adama sy Eva rehefa avy nihinana le voankazo voarara, ary Baiboly dia laza fa 370 taona vao maty Adama. Izany hoe ohatry ny andro fotoana maharitra be vao marina le nitenenin'Andriamanitra. Fa tia ilaza aminao marina foana izay tenenin'Andriamanitra. Ohatry ny ahoana amin'izay le zavatra nitranga teo amin'ny Eva sy le menarana. Hozy izy Paoly, nisy zavatra nampidirin'le menarana tao amin'le saina dia nisy zavatra niala tao, nisy zavatra simba. Amin'ny dika teny fototra izy dia hoe ilay menarana hozy izy izay namitaka ny Eva tamin'ny karazana ohatrany hoe afetseny mba hahatonga ny sainareo ho simba ka tsy afaka hiaina le fahatsorana izay tao amin'ny Kristy. Ohatr'izao le izy nisy an'ity toe-panahy ity efa napetrak'Andriamanitra tao amin'ny Adama sy Eva, fa rehefa nampidiriny devoly ny fakapanahy ka niraisiny Adama sy Eva dia votsotra niaraka tamin'le fiainana tokony ho tsara be ny toy tao Edena ty toe-panahy atao hoe fahatsorana na fahitsim-po na fahatsoram-po, simplicité. Dia hitantsika fa rehefa ao anaty fahotana ny olona dia tena tsy simple mihitsiny, ary izay mahatonga azy mitondra anarana hoe difficile. Tena kaikinao misy fahotana ao dikan'izay hoe fa rehefa afa-pahotana ny olona hoe tenenan'izay izy, rehefa afa-pahotana ny olona hoe ka tsy voafitaky menarana tsony dia lasa tsotra izy hoe. Ny zavatra nomeny Jesosy ny tonga dia resako vetivety mahakasika an'io menarana io, satria tsy tian'Andriamanitra ianao voafitaky io menarana io tahaka an'izay namitany any Eva sy namitany any Adama tamin'ny voalohany indrindra. Ao Marka 16:18 dia hozy izy ny tompo aminaran'i Jesosy, izao famantaran'izao narak'izay mino andray menarana izy dia tsy hampaninina azy zany. Luc 10:19 indro efa nomeko fahefana anitsaka menarana sy maingo sy andresy ny heretrana ny fahavalo ianareo ka tsisy hampanina anareo zany. Eny io tsara, eny tananao misy fahefana afaka andray menarana. Zany hoe vao manomboka hiteny zany izy dia afaka tazominao, afaka hampanginina koa ny vavany. Ary rehefa totonao amin'ny tany izy dia misy fahefana napetraka Andriamanitra koa eny tongotrao afaka manitsaka an'le menarana. Reo marikeo tsara, fahefana any amin'ny tanina sy fahefana any amin'ny tongotra tsy tokony hiakatra ao amin'ny sainao. Problema ny Eva navela le fakapanahy anam-pahefana teo amin'ny fiainana dia nekena ny tsafidy le fitaka natao amin'ny fahavalo dia tafiditra tao amin'ny saina le corruption izy ny Baiboly. Corruption le izy, lasa corrompu ny sainy Adama sy Eva, ary ny endrika ny sehony le corruption dia afaka le fahatsorana. Manomboka amin'ny takarivo ity aoka ianao ho tahaka ny Zakaiosy, tonga dia nitsotra tsy nanontaniana toy ny kobokobon'ny marina tsy nanaovana ankety avy hatrany dia niboraka teo anatren'Andriamanitra ny zavatra tsy mety nataony sy ny solony ny zavatra tsara anolony an'le tsy mety.
mialeto ianao mahafantatra ny tsy mety ary mialeto ianao soloanao mety le tsy mety tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra eo amin'ny tanina sy tongotra nametran'Andriamanitra fahefana mba afahanao mandray an'ilay menarana sy manitsaka an'ilay menarana dikan'izay tsy tokony ho tafakatra ao an-tsainao intsony zany io menarana io tsy navelan'Andriamanitra hiakatra ao an-tsainao intsony io menarana io ka tonga ny sainao ho corrompu tsy aina amin'ny fiaina pahatsorana raha fitinina dia hoe miverena amin'ny fahatsorana ohatra an'Andriamanitra. Luc 21:15 dia miteny aminaran'i Jesosy ozy ny tompo za nanome anareo vava-saina izay tsy azony fahavalonareo rehetra valiana na resena. Rehefa mandray an'i Jesosy ianao dia tsy tokony ho tafiditra ao anatinao intsony le corruption tiany devoly animbana ny sainao mba tsy haina fiaina pahatsorana. Tena akaikinao tsy tiany devoly ianao hiaina fiaina pahatsorana hoe fa tian'Andriamanitra ianao hiaina fiaina pahatsorana hoe. Ny définition io le hoe simplicité io na fahatsorana io dia ny hoe karazany hoe honnêteté mentale, zany hoe mazava sy mangarahara ny ao an-tsainao sy ny zavatra teneninao ary ny zavatra ataonao tsy misy zavatra mifanipaka ao anatinao, tsy misy fietsaram-be alatsia. Arak'ilay voalaza teo rehefa nanomboka nanaiky menarana Eva dia nampanaiky any Adama an'ilay menarana dia corrompu sain'izy mivady dia lasa afaka le fiaina pahatsorana. Genesis 3:7 ka hatramin'ny 10 maran'i Jesosy. Ary Jehovahandriamanitra dia niantso an'ilay lehilahy ka nanao taminy hoe aiza moa ianao? Dia jereo mivaly teniny nandrianao teo amin'ny sady dia natao ato dia satria mitanjaka dia nihery. Manara miteny hoe ty fotsiny ary Andriamanitra tena te hifandray aminao amin'ny fahitsiana sy fahatsorana. Réaction Sara amin'ny Genesis 3:20 rehefa tonga Andriamanitra namangy ny tokantranony i Abrahama sy Sara dia zao noteneny amin'ny Genesis 3:20 ozy izy nahoana ny ome Sara ka nanao hoe hiteraka tokoa kanefa hiteraka tokoa ve anefa zary ty efa antitra be mo mizavatra mahagaga izay tsy hain'i Jehova va ozy Andriamanitra ny teny tamin'ny Abrahama. Amin'ny fotoanany raha avy ny taona toy izao dia hiverina aminao ary sarahana zazalahy. Avy hatrany dia nomen'Andriamanitra sahady ny programa présence aloha vao le miracle ilainao. Tonga dia nanda Sara tao ambadiky lay satria natahotra izy ka nanao hoe mbola tsy hainy azafady. Alleluia, vetivety. Lasa nisy nome Sara izao le fimezan'ny Sara io kely eo mombo lanana faliana ihany va rehefa traranitra toy izao sady efa antitra koa tompoko lahy. Dia ozy izy Andriamanitra Sara ozy izy me ao ambadika ao. Dia ozy izy Sara tsy me akory tsy mitsotra. Dia mbola ny insiste Andriamanitra ny teny hoe ozy izy ka tena nome ianao. Andriamanitra tena tia fahatsorana ary ny olona rehetra izay manatrika eto androany hariva dia tian'Andriamanitra hiaina fahatsorana. Raha reny orambe reny tsy iovintsika azaveko fendika tenenina. Raha reny orambe reny anaovanao sakrifisy mbola tonga eto dia miala eto dia tsisy fiovana dia fa tiantoko izany. Jereo tsara tenen'ilay lehilahy narary teo Betesda Jaona 5 ny 9 ka hatramin'ny 7 aminaran'i Jesosy. Ozy izy Jesosy teo sitrana ve ianao inona mivaly teny inona mivaliny izany fanontaniana zany? Eny na hoe tsy misaotra betsaka fa mivaly teny ity lehilahy teo izy tompoko raha etsehana rano dia tsy misy olona andomakany tsy le fanontaniana no mivaliany tsy nitsotra izy. Mila miverina amin'ny fiainam-pahatsorana ny zanak'Andriamanitra ary isan'izay tiany Jesosy haverina ao anatin'ny olona io fiainam-pahatsorana io. Ho proof fa tsy ho isan'izay voafitaka ny menarana antsony ao manomboka amin'ny titakarivo ity dia miaina fiainam-pahatsorana. Amen. Jereo ny zavatra ny safidian'Andriamanitra hamonjena antsika Korintiana 2:20 aminaran'i Jesosy. Fa satria na dia naseho aza ny fahendren'Andriamanitra, ny fahendrena dia tsy nahatonga an'izao tontolo izao hahalala an'Andriamanitra ka dia ny fahadalan'ny fitoriteny ny sitrak'Andriamanitra hamonjen'izay mino. Zany programa mpamonjena enjana be ho ataon'Andriamanitra zany satria very ny olona tokony ho programa faran'izay complexe be. Fa rehefa tonga Jesosy nanao ny décision ny famonjena dia zavatra faran'izay tsotra le izy, fitoriteny, teny toriana fotsiny. Ary zay mahatonga ny olona miteny hoe teny toriana fotsiny koa ve
nefa zay mihitsy le fahatsoran'Andriamanitra. Raha faran'izay sarotra ny problema ny fahotana sy ny fahafatesana ary ny fahaverezana ny ainany zanak'olombelona faran'izay tsotra ny fomba naman'Andriamanitra an'izy fitoriteny. Zay mahatonga amin'ity takarivo ity tsy haiko inona ny mahazo anao faran'izay mety ho sarotra ao anatin'ny fahadalana sy ny fahatsorany fitoriteny zay raisinao amin'ny amena iseho ny vokatra, iseho ny fahagagana, iseho ny fiovana, iseho ny fiovana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Jereo tsara ny fahatsoran'Andriamanitra rehefa ikarakaranao zao fotsiny teneniny Jérémie 33:3 antsoya teo valiko ianao. Tsisy resaka hoe manangana hazo ataovy mihoatra ny 2 metatra ataovy ambonimbony rehefa tsy avy orana. Tena akaikinao tsy micompliquer la vie Andriamanitra hoe. Fa ty zavatra mahavariana ataon'Andriamanitra faran'izay tsotra miresaka aminy fa mbola betsaka ny olona tsy miresaka aminy. Mampiferinayna ny olona dia fiakarany vidiny ny sara-pifandraisana ara-pinday. Zavady amin'ilay teny malagasy madio be. Ny fiakarany sara-pifandraisana ara-pinday tsy ahafahana manao réseaux sociaux, tambazotra tseratsera. Ny an'Andriamanitra nefa manokatra ny fonao ianao dia miteny hoe raha io dia miaino izy. Tena akaikinao amin'ny fomba tsotra hoe Josefa tany amponja ny antso tamin'ny fomba tsotra no henon'Andriamanitra. Daniela tao andavaky ny liona. Tsy hoe nyherina mafy be ny liona dia tsy haino ny vavaka nataony. Ary ity misy fahatelo tiako anairana anao mba hahafahanao manorina tsara ny fiainam-bavaka ao am-pahatsorana. Jona tao amin'ny kibony hazan-drano. Tsy hoe ilay hazan-drano tao kibony Jona, fa Jona tao kibony hazan-drano fa mahavariana ny vavaka tao izy tsy nisy interférence, tsy nisy problème de connexion, tsy nisy an'izany hoe occupé fa mbola henon'Andriamanitra tsara le vavaka sady mivalian'Andriamanitra tsara le vavaka. Avereny hoe amin'ny fahatsorana hoe ny zavatra mety ilain'ny olona eto ambony tany dia napetraka Andriamanitra eny an-tanan'izay nofidiny sy nantsony. Teneny tamin'i Moïse misy zavatra napetraka eny an-tananao. Amin'ny fomba tsotra eny an-tanana le izy. Rehetra zao misy olona misalasala ahoana moa ny isehony fanasitrana avy amina parole fotsiny ohatra. Dia saintsaina hoe taminy ianao ny lalao fanenjika sy boka. Ny dikany kilalao fanenjika sy boka dia zao misy ankizy be dehibe dia anankiray tendreny parole hoe boka. Dia mahavariana vao miteny tsy haiko izy moa zany le miteny voalohany iny. Matetika moa zany tompon'ny baolina no mametraka ny règle de jeu. Alléluia. Dia zay mahatonga ny rehefa vaky ny baolina dia tapitra match. Dia vao milatsaka ny parole tonga dia boka le ankizy anankiray. Finoana anankiray zay. Aveo rehefa mifampiazakazaka ka rehefa vao kitika le boka le anankiray dia mifindrany amin'iny ray le abokana. Finoana karazana fanondroana zay. Amin'ny fomba tsotra ny tenenako aminao fa amin'ny alalan'ny parole zao misy zavatra afaka hiova be dehibe eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary zay mahatonga n'Andriamanitra koa nanome ny fametran-tany na dia tsy navelan'Andriamanitra ho saintsainao azy. Fa ny zavatra nentin'i Jesosy contamination positive, zany hoe zavatra tsara ny ainany tonga dia nafindrany tamin'izay mifanena taminy. Amin'ity takarivo ity ianao mifanena amin'i Jesosy, ny zavatra tsara eo amin'ny fanatrehany tonga dia miraiki tapisaka manovana izay rehetra eo amin'ny fiainanao mba tsy ho tahaka an'izay nidiranao teto no ialanao eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ao anatin'izay ny toetra, ao anatin'izay karazana kasika amina fiovana izay le toetra. Amen. Andriamanitra ty zavatra tsotra, ary Andriamanitra ty miara-mandeha amina olona manana fahatsoram-po. Afaka ampidirina ao anatin'izay le simplicité zay ny sincérité. Amin'ny teny gasy moa ny simplicité fahatsorana, ny sincérité fahatsoram-po. Jereo tsara fa tian'Andriamanitra tsika hiaina fahatsorana tahaka ny zaza. Amen. Rehefa mifandray amin'Andriamanitra ianao zao dia misy karazam-pahatsorana tian'Andriamanitra ho avoakanao. Zao ny zavatra nampianaran'i Jesosy eo amin'ny Luc 11:11. Nianaran'i Jesosy, iza moa aminareo izay ray raha angatahany zanany mofo no hanome azy vato, ary raha angatahany hazan-drano no hanome azy menarana ho solony hazan-drano. Dia jereo tsara ny zavatra ampianaran'i Jesosy amin'ny attitudena zanaka. Avereny hoe tsotra hoe ilay izy. Ny zavatra ampianaran'i Jesosy tsy mangataka moyen ianao, fa tonga dia mangataka an'ilay ilainao, tsy misaina an'ilay moyen.
Ny zavatra mahazatra antsika mantsy dia zao, inona no irinao dia ahoana tongavanao any, dia eo amin'ilay ny atongavanao hoany iny amin'izay ilay taolana. Satria iny amin'izay ilay sady tsy anananao tsy vitanao no raha ohatra ka angonina ny vola eo an-tananao hitsoka ihany ny trompetra. Tsy haiko raha azontsika ve zany? Fa ny zavatra ampianarin' Jesosy eto dia zao, amin'ny fahatsorana no resahanao amin'Andriamanitra anaty vavaka, Tompo, tsy eo meo vola ividianako mofo, fa meo mofo na tsisy vola aza. Tonga dia bloqué ny finoana raha vao tsy communion. Satria dia aingana be kajiny saina. Hitanao amin'izay, kajiny saina raha vao tsy miombona tsara amin'Andriamanitra tsika, dia isika ihany no mametra ny vavaka ataontsika, na dia mieritreritra azy sika fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra, dia misy tiany hoe mifanaraka amin'ny poketrako. Ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra tao, atreo amin'ny karamako. Fa za te hilaza aminao, tsy haiko ny vola miditra aminao tsy m'intéresser anako ny hamantatra an'izany. Fa possible Andriamanitra afaka anao mihoatra noho io rehefa sokafanao ny fonao amin'ny fahatsorana mametraka azy ho dadanao manana ressource illimité. Tsy ny ressource ny dadanao no ilainao, fa le dadanao an-danitra mihitsiny. Amen. Zareo tsara fa ny olona miaraka amin'Andriamanitra dia ifindran'ilay fahatsoran'Andriamanitra lasa manana tsotsotra zavatra. Lazarosy maty zany ko ataon'i Jesosy eo matory. Miaino ve tsika? Isika rehetra zany mila mianatra ny toetran'i Jesosy, tsy manome lanja na manome vahana na mana lehibe ny asan'ny devoly. Ny tokony ataonao mana lehibe, mametraka azafady, mametraka ny toeram-pahalehibeazana mendrika an'Andriamanitra, fa tsy ianao koa mana lehibe azy. Dikany hoe mana lehibe mantsy kely izy dia ianao mana lehibe azy. Tsy isika ny mana lehibe an'Andriamanitra. Na tsy anao ninina atsika lehibe izy, na tsy vavaka ary ianao lehibe izy. Korotantsana ianao andro any hariva lehibe foana izy, tsy vavaka aminy ianao lehibe foana izy. Fa isika ny mila miankina aminy, mitoraka aminy sy mifikatra aminy tanteraka. Zao ny tenen'ny olona miaraka amin'Andriamanitra izy Kaleba. Tarahina daholo zanak'Israely, hienjana ny angezan'izany géant kananita zay ponina ao an-Kanana. Dia ozy izy Kaleba nomeri toko 7:7 anao atsika ireo. Ny olona miteny hoe alatag, Kaleba miteny hoe bon appétit. Tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Problema ny olona rehefa miatrika aty izy dia tena mieritreritra fa tena ady koa le izy. Io zao misy misy ke vita fa ady amin'ny le izy zany ko. Zay mihitsy le tsabone. Olona andeha iady misaina toy ny andeha sakafo. Ato amin'ity fanjakan'Andriamanitra ihany misy an'izany. Ary ny fahitana an'ilay Goliata tamin'izany, tsy Goliata mbola dadaben'ny Goliata tamin'izany, vao mitsangana le géant be manao hoe dia zavatra hitany Kaleba dia zao croissant au beurre. Hanina ho antsika, mofo ho antsika. Zany hoe rehefa miainga ny tafika teny hoe andao tsika nafika, ny Kaleba miala ao anaty tente izy miteny hoe andao tsika hisakafo. Kina moa mampatahotra amin'izay andeha hisakafo? Izy ny tokony atahotra rehefa andeha hisakafo, ianao sa le latabatra sa le sakafo hanina? Tongavany aminay raha te hijery an'izay ianao, izy ny atahotra. Miororo mihitsy le mofo mivoaka avy any ianao. Tonga dia matahotra izy tena tsisy ambiny entindray. Ohatra izany anie le fiarahana amin'Andriamanitra. Ianao nga mieritreritra fa hisy ambony zany io problema io, fitahin'Andriamanitra hatramin'ny farany io. Tsisy miangana io satria mahery ny Andriamanitra ao, mahery mpanohana anao. Mitonantonana ny devoly mikasikasika sy manafika anao. Satria ianao an Jesosy, manana an Jesosy, manana fahatsoram-po sy fahatsoram-piainana miaraka amin'Andriamanitra. Ty amin'izay raha le seringy ato dia ampihomaniko melohany dia amin'izay miomana ianao. Ao anatin'ilay manana tsotsotra zavatra, tsotsoronao koa ny famelan-keloka. Hitanareo amin'izay ve ilay izy? Raha vao vitanao no mamolaka ny ao anatinao manana tsotsotra ny zavatra rehetra, tsy niady ihany fa na zay takian'Andriamanitra tsy apetraka ao amin'ny sainao ho toy ny zavatra sarotra be. Pasteur, le olona ne tena nandratra ny foko hoe
nalai ny antsy na trobony dia ny sakafany tena sy ny antsy fanotenena ny miaraka ataony izy telo dia ataony an'izao marary ane zany fa raha asarotinao dia ohatry no sarotra tokoa fa raha miverinao amin'i Jesosy ianao fantatrao fa tsy ny ampelantanan'ilay olona nandratra anao no avinao ka izy efa mipromety raha mihitsy mba tsarovo ny promesin'Andriamanitra fa tsy promesin'olona amen ka tena izy reriny tia zany dia ahoana zany ny tompo sy ny fanolorany tena teo amin'ny hazo fijaliana zany ataontsika inona fotsiny ohatra ka zay olona zay foana no horesahany eto fa raha vao tsy miombonao amin'i Jesosy vita eo vao mifoha maraina eo indray tena akaikinao tsy voatery ho sarotra le raharaha hoe verina tsara ao amin'i Jesosy hoe tsopo tsara hoe dia afaka hisokatra ny zavatra rehetra hoe io fahatsoram-po io dia mahatonga antsika ho mora mamela heloka mora mamindra fo mora mamoaka toetran'Andriamanitra napetra nataony fotsika mora efa firesaka ny olona mihitsy raha samy anao fahadisoana ihany alohany amin'izareo fa ny an'zareo vetivety kely ny famelan-keloka dia ahoana zany pastera dia hoararotiny ny olona eto foana ave zany inona ny tianao hoararotina sa mpanahy raha roatra eo foany mpanahy raha roatra zany raha zah ianao manaiky hoararotiny ny olona mody gaigy any ianao fa tsy gaigy mody fanina any ianao fa mitsotra aminao marina fa tsy fanina ny tension anao mitsahatra tsara tena topo ao tsara mihitsiny fa tsy voatery teny ianao hoe zany mody fanina vao zay ndray teninao dia efa tsy azonao indray mivalipite miaino ve tsika veloha fotsiny Andriamanitra hiasa mora mamela heloka ndraikinao mora mamela heloka hoe averena mora mamela heloka hoe ohatry ny asain'ny tompo averina fa ny telo farana averina telo farana isa doa telo mora mamela heloka amen farany anaty fahatsorany ty dia lasa manana toe-ponjaza ianao satria toe-jaza le izy toe-jaza miatrika zavatra toy ny sarotra azafady miatrika zavatra sarotra amin'ny daholobe nefa toy ny milalao ianao miaraka amin'Andriamanitra fa voatra maheno tsara hoe problème antsika io mantsy tsy ampy lalao efa mandroso be le taona dia mifantoka be amin'le famelomam-bady aman-janaka ianao dia tsy miteny hoe andeha lalao inona be makaiza koa fa dia lany amin'izay ndray fotoananao fa hoaseoko antsika vetivety hoe atao inona le toe-jaza tia milalao ahafahana mifandray amina inona miaraka amin'Andriamanitra Andriamanitra ve manana an'izay toe-jaza tia milalao zay zao mivaliny tena manana izy rehefa nsaina izy andeha amorona ny zanak'olombelona dia lasa izy mitady vovoka lalaovina ka za taitra raha mitady vovoka lalaovina ny zanakao rehefa tsisy atokotany dia ny ao amin'ny salon no tadiaviny dia mahavariana tsy any amin'ilay toerana madiona angalany tanany fa any amin'ilay toerana misy ana mihitsy ny raisiny dia andramany iny halleloia tia milalao militsiny izy fa tsy hoe torotenao pastera mahazo milalao vovoka ao fa azavaiko aminao le natura fa rehefa nidin'Andriamanitra ny lalao vovoka toy tsy nisy nininona ny raisiny tanany fa voary faran'izay tsara indrindra araka ny endra ny feno voninahitra no vita tao aorianan'le fidinany misy zavatra afaka iova rehefa tsy komplikenao ny fiainanao amen Exodus 4:4-5 aminaran'i Jesosy areo Jehovah taminy fa inona moa ny tananao dia nivaliny Moïse hoe tena hazo kakazo baton canne inona koa dia ozy Andriamanitra amin'ny 7 atsy-pazo amin'ny tany arany hoe vao natsipy tamin'ny tany tonga dia lasa menarana dia nandositra azy Moïse enio tsara ty zavatra ty fa mety mba ho ilainao namafy izay nananany Mosesy fa nijinjan'izay ny ilainy
azoko averina ve mba hisokatra tsara ny masontsika hiatrika ny fiafarany ty taony ty na mafy zay nananana izy baton nefa tsy mampatahotra amin'ny farao menarana ny mampanaiky amin'ny farao satria ry farao manompo menarana ary Andriamanitra mahafantatra hoe nanisany ampiaiky amin'ny farao na dia tsy hoe hampanaiky azy andefa ny zanak'Israely dia rehefa hivadika ho serpent le tena ka hitelona ny bagety mazika rehetra ny magicien de pharaon dia zareo hoe rehefa ao anatinao le toejaza tia milalao mamafy zay anananao ianao fa mijinja n'izay ilainao. Zany hoe Andriamanitra zany no mitransforme ny mpanodinana ny karazana voafafinao mifanaraka amin'ilay ilainao mba tsy ho voavetra amin'izay misy eo an-tananao ianao ara-pijinjana. Manotrona anao Andriamanitra rehefa manana toe-patsoran-jaza ny ao anatinao. Ka mety misy olona miteny hoe nao ty tena zaza mihitsy te misaoran'Andriamanitra. Fa Andriamanitra eo akaiky eo mahazo aina be. Samihafa ny toe-jaza ny fahazazana. Mihaino tsara tsika. Ny fahazazana le immaturité. Fa le toe-jaza le resantsika eto le simplicité le sincérité le ohatrany tia milalao fa matotra be mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra. Ary nahitako an'izay toy izy ny Isaia 11:8 aminaran'i Jesosy, ny zaza minono ilalao, ny zaza minono ilalao amin'ny lavaky ny vipera. Le toe-jaza tia milalao no tao amin'ny Moïse, nafa Moïse vao nanipy an'le tena tonga dia nivadika omena rano amin'le ilainy le zavatra natorany. Ka afaka manipy tena foana ianao fa tsy voatery hivadika amin'izay ilainao iny raha vao tsy hanananao ny toe-jaza tia milalao sy fahatsorana be tahaka izay nisy tao amin'ny Moïse. Amen. Ozy izy Jesosy eo Matthieu 19:14 amin'aran'ny Tompo, avelao ny zaza aza rarana ary aza rarana tsy hanantona fanto azy ny fanjakan'ny lanitra. Mahakasika amin'ny fanjakan'ny lanitra ty toe-jaza resan'ny Tompo amintsika amin'ity takarivo ty. Fa ho an'ny karazan'olona manana an'le toe-jaza hono ny fanjakan'ny lanitra. Karaha te hiditra any ianao dia tsy maintsy matotra aloha fa manana toe-jaza. Amen. Eo vavadin'ny lanitra zany raha io zany tonjovona toy mandondona amin'ny anarany dia efa hita be hoe coincé be. Azonareo ve? Fa zany olona mana toe-jaza vao tonga vavadin'ny lanitra dia to dia hita be hoe oay. Fa ahoana? Inoko fa misokatra ho azy vavadin'ny lanitra miaraka amin'ny fisaorana sy ny fiderana. Ozy Jesosy aza rarana ozy izy fanto azy karaha eto ianao zany tsy manaiky hiverina toy ny zaza ara-pahatsorana ny resahako fa tsy hoe ara-bavaka na ara-panolora-tena na ara-panimpona na tena akaikinao miala amin'ny fahazazana hoe fa miaina toe-jaza hoe tsy fahazazana ny resantsika eto fa toe-jaza. Ny zavatra anakiraha izay fantadiaviko dia hitako le izy dia zavako anao. Ozy izy ny Job 40:20 nisy ifandraisany amin'le milalao. Anaran'i Jesosy, mamoaka hanina ho an'ny bibidia ny tendrombohitra izay ilalaovan'ny bibidia rehetra. Andriamanitra ny ao alohany io fa tsy mivakiako fotsiny. Andriamanitra ny mamoaka hanina ho an'ny biby rehetra avy amin'ny tendrombohitra dia mampilalao an'le bibidia. Anisan'ny bibidia ny liona. Ary nisy documentaire anankiray izay nanazava hoe ny kilalao an'ny liona hono. Inona ny kilalao ataon'ny liona? Rehefa misy fotoana malalaka. Satria manam-potoana malalaka ny liona. Ny kilalao ataon'ny liona hony dia milalao mihaza hono zareo. Dia gaga ianao hoe fa maninona kay ny champion mihaza kay ny liona satria na dia milalao ary izy dia mbola le zavatra ataony ihany milalaoviny. Probleman'ny olona mpivarotra izy fa ny zavatra lalaoviny karatra. Mihaino ve tsika? Zavatra ampianarin'ny Baiboly eto dia zao, rehefa nomen'Andriamanitra sakafo ny biby dia maika ny lalao le biby teo amin'ilay sakafo. Raha mpilalao ny zanakao zany ianao
dia fataro inona ny mety ho asan'ny rapitso na mety eo ampilalovina koa no amantarina inona ny asan'ny rapitso dia amprisio izy ilalao an'le asany rapitso. Avamanina tsara moa ohatrany kilalao ataon'le zanak'e pasteur ohatry mangalangalatra eto ambavaka tena tonga dia eto ambavaka faran'izay zokiny. Zay mahatonga le tandremana le ali baba ina moa toeny manina selila polisy sa voleur dia niakabeaziny ekizy voleur miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ohatrany hoe mampimela izy fa tandremo fa ny zavatra lalaovinao no lasa hainao. Nisy documentaire anankiray ndraiky mpijery documentaire mantsy pasteur fa izy averiko tsara amin'ny baiboly eo misy documentaire mampiresaka mantsy ny université faran'izay tena mampiofana olona mahay be mamorona zava-baovao mbola tsy misy eto ambonin'ny tany dia ny méthodeny zareo asena milalao le mpianatra milalao mamorona dia ohatrany zavatra mampime fironiny amin'le kilalao fa mifefarana avy eo lasa mamorona zavatra ilainao mety efa aposinao mihitsy izy na mety efa niatranao le zavatra miforoniny zareo. Dikan'izay le ina tiana tongavana miverena amin'le toejaza pahatsorana mba ahafahan'Andriamanitra manao zava-baovao amin'ny alalan'ny fisinao. Alleluia. Voninahitry ny tompo zao zanak'e zao rehefa milalao anisany zany aloha le mba le anisany tantaraiko alleluia dia voriny lanina daholo ny poupée ny personnage rehetra Playmobil sy ny Lego direct ny toriteny. Jery ny babany izy mitoriteny, jery ny mamany izy mitoriteny, jery ny bebeany izy mitoriteny. Mazava fe zany. Ka mino fa tsy lalao mangalatra ny zanakao amin'ny anaran'i Jesosy satria tsy izay ny hitany eo aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Asiko amin'ny anaran'i Jesosy izy amin'izay voafehy tsara eto daholo izy amen. Raha samy ilalao ihany dia aleo milalao ny asa ao atao andavanandro ilay ilan'Andriamanitra anao na metrahan'ny fanomezana sy talenta ao anatinao. Fa raha maninontsika ianao sen'Andriamanitra miverina fiainam-pahatsorana marka 11:24 anaran'i Jesosy ninona tononareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo dia minofy efa nandray anareo dia ho azonareo izany. Anisan'ny mamaritra ny finoana ny fahaizanao milalao an'le milalao ohatrany hoe mijouer rôle ianao rehefa mino ohatr'izao le izy zao le fiomanana ampinono ho an'ny olona marary te ho sitrana dia mila mijouer rôle ny olona efa sitrana izy. Ka raha tsy olona mpilalao dia coincé be efa marary dia marary fa zaterena fotsiny nefa Andriamanitra te hahita amin'ny finoanao. Ny finoana zany ohatry ny Abrahama Sara mbola tsy niteraka rehefa miverina avy mitondra ny ondrina ny Abrahama ka miditra ao an-trano dia zao ny teneniny tomany zany zaza zany Sara nefa tsisy olona mitomany fa saka maneno fa mijouer rôle na père de famille maheno ny zana mitomany izy nefa mbola tsisy ninina teneniny akaikinao miaina pahatsorana hoe mahita toy ny efa misy hoe ny zavatra angatanao amin'Andriamanitra hoe zay ny mahatonga antsika zany raha sendra mandalo aretina na fanaintaina na fampahoriana dia tian'Andriamanitra ianao hiaina sady toy ny olona efa salama. Dia zay amin'izay mahatonga le fomba fiteny hoe salama shvekael. Dika zay salama shvekael zay marary izy io fa mikonfesy amin'ny teniny ary mijoro arak'le finoana izay ananany fa tsy marary izy rehefa antanina izy zao teneniny salama be ao izy. Ny menarana dia namitaka ny Adama sy Eva mba ho very le fahatsorana atao amin'ny Kristy nefa efa tao anatin'ny olona. Dia hozy Jesosy antohany zaza izay mana fiainam-pahatsorana ny fanjakany lanitra. Anisan'le resantsika teo tsotra mora mamela, mora lamina, mora resahana, tsy sarotra, tsy saropo, mora mandray telefônina, mora antanian-javatra, mora tonina, mora angatahan-javatra raha ananany. Alleluia. Teniny akaikinao
nisy fahatsoran'izay hoe teneno izy tao amin'ny Adama sy Eva hoe fa vitany devoly nanongotra an'le izy hoe tamin'ny fitaka hoe fa rehefa tonga Jesosy hoe dia naveriny ao anatinao ilay izy hoe miainany io fahatsorana io hoe mba tsotra eo anatren'Andriamanitra hoe amen. Manasanao hitsangana mivonahitra ny tompontsika amin'ny fisaorana sy fankasitrahana. Asa anatin'ny tananao dia resao Andriamanitra tompo tia sy ny fiainako. Ifonako tao anatrenao fa misy taona sarom-piainana. Asarotiko ny zavatra rehetra nefa tokony ho mora. Raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ndreto izay manofa hofatana mankasitraka sy misaotra anao fa tena tairinao tokoa izay ho tahaka ny Zakaiosy. Tsy handalo fotsiny le rendez-vous pionana ahafahany mandray zava-tsoa avy aminao. Fa ny fitahiana voarain'i Jakoba izay niaona taminao dia fiovananarana, fiovam-piainana sy fiovam-po, fiovany le ao anaty. Ty takarivo ty dia nampatsivinao anay tokoa fa ny zavatra very vitany devoly corrompre an'le izy noho ny amin'ny fitaka izay nekeny Eva dia ny simplicité sy ny sincérité. Ty takarivo ty no inonay efa fotoana iverenanay iainy izany satria efa napetraka ato anatinay izany. Mba tsy ho karazan'olona manasaro zavatra izahay fa rehefa miteny ianao hoe tia ny toetra ratsy tsy tiako dia ho mora aminay sy ho amorainay ny fialana amin'izany satria efa niteny ianao fa antohan'ny zaza ny fanjakany lanitra ka raha tsy miverina amin'izany fahatsoran-jaza izay dia resabe sy angano fotsiny ny fisiany lanitra satria tsy manaiky ny programa pahatsoran'izay hiaraka aminao. Tsarovy izay amin'ny ty takarivo ty, tsarovy rehetra zanakao rehetra amin'izay fampahirezana efa nomenao teto tompo mba hijoro sy hitsangana vaovao, ho fantsina sy ho fitaovana eo an-tanan'ny fitiavanao na ho an'ny fiainatokantranona, ny fiainam-panany sy ny fandraharany sy ny fianarana sy rehetra makasika azy ampianazy hiverina iaina fiainam-pahatsorana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Inosan'ilay fiainam-pahatsorana ny zazakely rehefa ohatra miara milalao ka misy zavatra mampifanditra tonga dia miady dia ianao vao miteny hoe oreto efa miombona ry zareo. Teneno akaikinao ohatra izay le tadiavin'Andriamanitra hoe aingana be hoe tonga dia mihavana hoe ianao zany mieritreritra hoe marina mafy reny raha ifampiresaka ntsony ianao no misaina an'izay olombe anao io. Ianao ma tsy olombe fa ny an'le zaza tena tsy omeko ray minitra zany efa ela be, tena efa ela zany tsy ampy ray minitra efa reny efa miara-miazakazaka ry zareo adiny toy ny tsy nisy ady le nampifanditra teo. Tsy hakinona ny mety nampifanditra anao tamin'izy fa androany hariva mila miara milalao aminy ianao tonga dia esorina fotsiny ohatran'ny zaza, tsy mikomplike fiainana fa manamora ny famelan-keloka, manamora ny famindram-po, manamora ny mifampi-comprendre, manamora n'le fahatsara-toetra tonga dia aingana be mora mivoaka satria miverina toy ny zaza na dia miaina fahamatorana. Ianao izay resako izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Dia tsika iteka mafitsara ho an-tompo dia ty le pasteur mazotoerana vetivety. Mazotoerana tompoko ndao tsika mbola hitehaka mafy ho an' Jesosy hatrany. Aleloia. Minoako fa nitahintsika tao anatin'ny teny izay nentina tapahatsorana teo dia efa nisy zavatra niova teo amin'ny fiainanao. Aleloia. Mandray décision hampahatsorana. Amin'izao fotoana izao tsika dia tonga amin'ny fotoana izay anaterana andatsahana ny fanatitra sy ny ampahafolo-karena ao anatin'ny boxing moa zany fa tsy hoe anaterana an'ilay izy. Dia ataovy amin'ny fotsotra ozy izy ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe Mosesy na mafy izay nananany dia nijinja izay nilainy. Aleloia. Toy izao ny fandaharam-potoanantsika rapitso, misy olona mihaino veloha eto zavariana be tsika manao an'ilay fanatitra. Aleloia. Fandaharam-potoanantsika rapitso sabotsy communion tongava dia mitondra namana. Misy vaovao mafaly fa tsy ho teneniko ilay izy raha tsy mba miteny an'izay kely zany. Dia hafa aloha mafy ho an'i Jesosy. Raha sitrapon'i Jesosy dia pasteur Rodolphe no mitondra teny raha pitso maraina amin'ny sabotsy communion mity hafa mafy ho an'i Jesosy. Aleloia.
fotoanantsika rapitso zany a dia manomboka amin'ny 7 eto amin'ny tranopokon'olona Analakely ihany. Tongava maro a mitondra namana, asao ny havana mantsakaiza dia asao ampahatsorana izy a dia ho avy ampahatsorana. Halleloia. Dia ohatran'izay koa ny fotoanantsika sekoly tsinainy talata larobia ao amin'ny Shoprite Analakely 2e étage eo ampitan'ny lycée Jean Joseph Rabe Arvelo latsinainy a sekoly fanasitranana, talata sekoly famahana olana, alarobia sekoly fitaim-panasy fanambinan-toetra ho an'ny isa-tokantrano sy ho an'ny isam-batan'olona. Nafinaritra be ny sekoly tamin'ny latsinainy. Dia talata koa dia larobia koa dia mino ahako fa ho avy ianao ho avy dia andray teny ampahatsorana dia ampiatra izany ampahatsorana. Ozy izy niteroteny tamin'ny sekoly hoe isaky misy teny dia misy exercice dia mahazo noty tsara ianao. Halleloia. Dia mino ahako fa hoarinan'ilay fotoana androany dia azo exercice indray tsika hoentsika mody dia miverinetsika rapitso miaraka amin'ny noty tsara daholo. Ndao aloha tehaka mafy ho an'i Jesosy. Amin'ny herin'ny androany dia eto amin'ny tranopokon'olona Analakely any tsika zoma fanotronana manomboka amin'ny 4:00. Amen. Aza tanoana ny fotoamantsika, aza tenoana mitondra-mbavaka an'ireny olona izay nanolo tena tany amin'ny croisade reny mitondra-mbavaka an'ireo olona izay manaraka ny HVK mission events, ireo olona izay efa nitorinao an Jesosy, ireo olona izay mety mijery ny HVK mission events na manaraka direct nareo mijery en différé fa ao anatin'izany miara-miombona amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsika. Amen. Ndao tsika hivavaka hiara-iombona mambavaka amin'izany mba tena hoe anovan'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olona satria teny tsy misy kilema le toriana dia miasa any anatin'ny olona izany teny izany amin'ny anaran'i Jesosy. Asaiko ianao efa miteny an'izay asaiko ianao izay dia misy olona tsaroko foana fa raha sitraka ao dia ainjiro maketsy amin'ny retsy box retsy ny tananao dia ndao tsika hiara hivavaka ao an'izany indray amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra anao izay fa ianao no nanome anay ahafahanay manimbona hitondra izany atao amin'ny fanjakanao Jesosy. Mangataka izay ray amin'ny anaran'i Jesosy mba ho tonga fanan'olona marobe ho voatahiry amin'ny fotoana izay isehonao eny amin'ny raha an-lanitra. Tahio izany ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy sady andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Manasanao hitsangana ary dia andao tsika hisaotra ny tompony amin'ny fotoanantsika androany. Ankasitrahana iray amin'ny anaran'i Jesosy ny fandaminanao ny zavatra rehetra. Ianao mahalala fa ao anatin'ny fahavaratra indraindray ohatra ny sarotra ny fodiana na ny natongavana tetỳ kanefa tamin'ny fona manontolo sy tamin'ny fifaliana Jesosy nanomezana voninahitra anao tanatin'ny fivoriana androany dia misaotra betsaka. Misaotra tompony amin'ny jiro nanome teo nisy taona metapaka dia efa niverina. Misaotra anao izay afaka nanao ny fiankofana sy ny fiderana, afaka nihinana ny teny fiainana avy aminao, afaka nanatrika nyity fotoana ity ary afaka ndray zava-tsoa indray avy aminao. Raisy ny dera sy ny lazara ny voninahitra mandrakizay fa tena anao ane zany ary mendrika anao ary tsy ho alainay satria tsy mendrika ao anay fa averinay aminao satria mendrika ao anao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy verina masa sy manan-kely avy Nazareta. Amen. Vavaksika ray amin'ny anaran'i Jesosy tsarovony zanaka ao tsara avy izay tonga eto. Nizanizy efa very an'izay fiainam-pahatsorana izay. Nomenao ny teny androany mba hanananay ilay fahatsorana zakaio sy hahafahanay misitraka famonjena. Aoka ho tafaverina amin'ilay fiainam-pahatsorana ny tsiraray avy izay manatrika ny fotoana androany. Mety ohatry ny impossible, ohatry ny sarotra be satria be dia be ny expérience sy éducation maha-olona sy maha-olon-dehibe efa nanovanay. Fa entinay tao amin'ny fanatrenao zany noho ny amin'ny teny jerenay fa ny korompiavan'ny Satana ilay fahatsoram-po tao amin'ny Eva fa inoana efa naverina tao amin'ny Kristy zany ary Kristy efa tao anatinay. Na eo amin'ny fandraharana, eo amin'ny asa, mety eo amin'ny fianarana, mety eo amin'ny fitaizana ny zanaka, mety eo amin'ny fifandraisam-pivady, eo amin'ny tokantrano, mety ho ara-pahasalamana, mety amin'ny na inona tompo, mety ho am-pony tsiraray avy, irino mba ho ataonao. Androany izay tapa-kevitra hiaina fiainam-pahatsorana ho an'izay efa miaina izany mba hitohy hiaina izany, ho an'izay mety mbola tsy miaina izany andray safidy tsara tena tsy hanasarotra ny zavatra rehetra fa hanamory izany eo anatrehanao mba ho mora mamela heloka, ho mora mankatoa, ho mora miaiky fahadisoana, ho mora atoronao,
ho mora tarianao satria raha tsy miverina amin'izay fiainam-pahatsorana toy ny zaza izay zay tompo dia tsy afaky ny andova le fanjakany lanitra sokafanao mahimaimpona ho anay tsaroviny tsiraray amin'izay tonga eto eo amin'izay manahirana azy aokiseho le herinao mihoatra afaka hiasa amin'ny fomba tsotra samy mitondra an'izay ananany tsiraray avy tahaka ny tena teny tana Moizy fa rehefa natsipy zany dia nitransformenao ho zavatra ilainy atateraka ny antom-pisiny misaotra any amin'ny fiasanao mahatokindray amin'ity takarivo ty misaotra ray eo amin'ny anaran'i Jesosy fa afaka hiaina fiainam-pahatsoran'izay tahaka anao amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masa sy manan-kery avy Nazareta amen. Tiaka mafitsika ho an'i Jesosy. Tena akaikinao za io hoe efa nijerijery anao ihany aho hoe fa olona tsotra ianao io hoe amen. Mino fa isika miaina fiainam-pahatsorana dia tena hifankahitany amin'ny raha ho any lanitra tsika anatin'izay fiainam-pahatsorana izay raisy nitsotra an'izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy hitanao ane Jehovah ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehovah ka mindra fo aminao ananatra ny tavany aminao ane Jehovah ka nomenao fiadanana tononona ny fatateran'izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta mandehana dia misitra ny fahatsaran'Andriamanitra tia miara-miasa amin'ny fahatsoram-ponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo amen. Ialana tsiny kely le fotoana satria somary tara kely tsika nanomboka inkio dia mila fa voatantsika moa ny toetrandro efa nitahin'Andriamanitra tsika tsy very mandehanao ary tsy raraka tany fanoloran-tenanao tain'i Jesosy tompoko raha pitsondray ho an'izay afaka